sitraponao tompo. Jesosy androany dia mananay izay. Jesosy ianao mahalala ny tsirairay, ianao mahalala ny fetra ny fanekena ianao Jesosy sy ny fahaizanay manao sitraponao. Fa androany Jesosy dia manokatra aminay. Jesosy tsy misy na inona Jesosy afaka hoafehinao ary tsy nanamana izay dia ianao mahalala ny zava-misy ny fiainana ka androany Jesosy androany ianao lalana Jesosy tena hoe hanombotra izay tianao rehetra ny fiainanay ary izay dia manapa-kevitra Jesosy hamonjitra izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Androany Jesosy dia manapa-kevitra ny anombo aty io faty tena ity Jesosy ny ampy rehetra ny falamarina tena Jesosy ny zavatra rehetra izay manakana ny fankahita maromaro Jesosy eny fa na dia mety everiny famatsiaraka indray Jesosy satria tena irinao izay anana fanatrehanao irinao izay hitahirionay ho madio tsipetsy ao anatrihanao irinao izay hitanao tompo ho masina ho mpankatoa ho mpandefitra Jesosy ho madio fo mandrakariva mba ho fahaitsenanao eny amin'ny ranomanitra dia nidretretra izay Jesosy mangetahetanao dia maniry ianao Jesosy kasiondray ny fonay kasiondray ny fiainanay. Iarahantsika manao izany izany. Tena mamiko indrindra Jesosy io. Tena mamiko indrindra ny toetra eo an-tongotra dinavoko ny manodidina. Ni manodidina mitenena mitianao tompo miainanao tsy ho diso anjara satria fantatro ny foko tena milanao mila ny kasikao kaity tenako mamiko iana ny fitiavanao ovanao tanteraka halala mihoatranao ao tompo kafakoanao ny foko Esuri chiuro tauchu Oki kasika ija iyama Imagine
maiky izay Jesosy satria izahay te ahitanao satria izahay tsy te ho diso ny trompetra Jesosy Jesosy mba tsy ho verimaina ny rana latsaka ao anay teo amin'ny hazofijaliana mba tsy ho verimaina ny fanatitra ny tenanao anay teo amin'ny hazofijaliana 2 taona lasa izay Jesosy intsy aho manolotra ny aniko rehetra ka mandra-patongako any aminao Jesosy mandra-patonga anay any aminao mandra-pahita anay ny tavanao ito ampiandrasanay fiavinao Jesosy ka hanovanao anay tahaka anao dia ankoky eo atongotra ao izahay Jesosy mampirehitra ny jironay izay Jesosy hanomana ny fitafianay izay Jesosy satria efa ho avy ianao miandry anao izahay miandry anao ny tempolinao dia hifankahita aminao Halleluja
mafy ny tiaka ao ary aman Jesosy. Alleluia. Dia manasanao azo toerana tompoko. Mandroso tompoko. Ireo izay efa niresaka tatsy hoe hanao témoignage dia mba mandroso azafady. Faly mirabantsika rehetra tompoko dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra. Mila miambina isika, mila mitahiry izay zavatra raisitsika eto izany, indrindra rehefa mivoaka eto isika. Zao ny zavatra mitranga amiko moa izany rehefa mitondra ny tomobilina zay ny an-dalambe dia be da be ilay zavatra mahafinaritra mitranga eny, ny bisikileta, ny scooter, ny olona. Dia fiteniko foana hoe andramo tsara io tomobilina io fa nga tsy hitan'lahy io parasoka vy be io. Mampimely fa izany zavatra misy, dia inona ny zavatra nitranga? Indray raha sabotsatran'izao zay dia fandringitra tamina scooter tandonala kely eo, etsy ambony kely etsy. Dia ino zany dia izy ny polisia mangalasa isy lesy dia andany nareo miresaka, dia miresaka, tsy maintsy mifanaraka moa zany. Dia ny ravandray Azoma indray teo ampitan'ny leader presque Tanjombato, nandona bisikileta indray, ilay bisikileta tsy hitako mihitsy amponin'ny arabe. Dia misy polisy koa teo, dia mangalasa isy nareo dia miresahana nareo. Dia nareo tiara moa ny malagasy amin'ireny situation ireny dia be da be ny manaroroatra. Tonga dia agnateny izy hoe 10 alina io fa tsy alina. Le pneu arina zany aloha tonga dia gondole le jante, tsy maintsy nisoloana fa tsisy hevitra. Dia soran'Andriamanitra tsisy nanino zany tamin'ny scooter zany faringotra le nisy embouteillage kely teo dia zava arina be dia faringotra tamin'ny parasoka izy fa tsisy ninina fa dégâts matériels. Tamin'ny bisikileta soran'Andriamanitra fa tsy nanina le olona. Fa misy mpanoratra dia nisy zalahy zay aloha zany tena tsy adiniko mihitsy ny misaotra an'Andriamanitra amin'izay zalahy zay. Mpiasan'ny zone France izy dia izy no sitina moramora hoe Zokobea. Sy tombony le rangazy izy dia be mifanaraka fa be da be mipaprisika azy eo akaiky eo. Dia nalamy moa le izy. Dia misaotra an'izay rahalahy zay. Dia tamin'ny fotoanandro hoe tsy nivavaka teto sabotsy fa nisy dina ataonay zay. Dia vita le didy andeha hivoaka zay. Dia Tanjombato, tsy Tanjombato fa midina amin'iny raha fantatra zany misy ankady zay ao ambanin'ny karopaty eo. Nisy tovolahy mipotra tampoka avy any amin'ny lohan'ny taxi be, za hidepasse an'ilay taxi be. Fa tonga dia mipitika ilay zalahy, ohatran'ny amin'ny film ireny. Dia mivadika moa zany midika dia ny zanaka moa zany tsy taitra izy fa tsy haiko izany taompony zareo. Dia tonga dia nijanona dia nisy polisy aloha teo. Fa ilay zalahy diso fa tsy za, ilay bisikileta diso koa fa tsy za. Fa tamin'ny scooter za ny diso fa tsy nitandrana. Fa isaorako an'Andriamanitra tsy nanina ilay olona dia ndaonao hoentina ny CSP2. Dia izy hoe za tsy maninona ka, tsy maninona fa aoko izao. Dia ilay polisy ny insiste araka taminay dia nanaiky any izy. Fa tsy nentina ka ny CSP2 satria tsy fantatro ilay tanja ty ohatran'ny tsy normal izy. Tsy haiko na avy nisotro izy na avy mifoka izy fa hafahafa be. Dia ny tiako hiaviana zany hoe fa nitena ange Jesosy eo amin'izao tontolo izao nataonareo fahoriana izy. Ary mitena hoe Tananarivo nahitanareo zavatra be da be tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'ny tona tomobilina amboaro ilay toepo. Za zany tonga dia nanao délivrance ilay tomobilina satria tsy te hahafaty olona. Tsy te hahafaty olona dia natao délivrance ilay tomobilina. Dia mivavaka dia tena tsy mety ilay toepo ka. Satria za sady milompo an'Andriamanitra no mivavaka amin'Andriamanitra, efa nandray an'i Jesosy, mandray ny fanasan'ny tompo nefa mivoaka veta zany mbola toepo tezitra tsy manam-pitsarana. Tika olona zay amintsika hoe tena tsara io fo zany atao tony amina fotoana rehetra satria tsy fantatsika mihitsy zavatra mitranga ray segonda aorianan'izao fanatreana izao tsika mivoaka analakely eo dia mety vohitsaka ny lohakiraronao mamiratra be dia efa zay mety dia efa ampiakatra anao hoe terizo le fiadanana petraka Jesosy. Tsika rehefa mifampiarahaba dia pisy fakay rehefa sendra bisikileta dia tsy pisy ndraika izy. Dia sendra ohatran'izany zany fa tena ilaina. Tamin'ilay zalahy tena pisy be satria za tsy diso fa nampalelo fotsiny izy. Fa isaorana Jesosy fa tsisy nalinina ny olona aloha zany tena hoe dia rain Jesosy fa tena hoe nateo ary nietraketaka ny devoly dia Jesosy niaro teo foana, joro teo akaiky teo foana. Dia mila mitandrina tsika zany amin'ny fotoana rehetra.
makasira koa fiadanany Jesosy antsika rehetra. Mila miambina mandrakariva témoignage manaraka mandrosy. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany a no mahafahako ny fahavolombelona androany. Tamin'ny heriny a nisy ten'Andriamanitra izay tena nanaitra be anahy. Le Jaona 7:7-9 iny hoe ho an'ny reto a no hanamasinako ny tenako a, ho hanamasinana ny fahamarinanao azy. Dia taitra be ahy, efa mpamaky an'io foana fa tsy filiziana mihitsy izany le ten'Andriamanitra. Hoe Jesosy koa ary izany nanamasina ny tenany hoe ho anao. Dia tonga ny velona tato anatiko foana izay ten'Andriamanitra izay tontolo andro. Dia avy eo nisy bitsika ny arivan'iny, ny sabotsy moa izany, dia hoe marika 11. Dia lasa ihany aho nandefa marika 11 ahoana. Nandeha fotsiny ahako aloha fa velona tato anatiko ilay ten'Andriamanitra. Dia nisy fotoana pasteur niteny hoe iza ny vonona hitory filazantsara. Dia tsy nisalasala teto hoe nanangana ny tanako hoe za vonona hitory filazantsara. Dia tonga amin'izay ny alina an'iny dia mivavaka, dia marika 11 foana tonga tao tsofiko. Marika 11 marika toko 112 izany andininy 520. Dia tonga tao aminahy foana iny fa tsy voavaky moa ilay izy fa tena reraka dia lasa natory. Dia natory dia nampahitan'Andriamanitra anahy hoe andeha hitory filazantsara. Dia rehefa andeha hitory filazantsara dia olona matory ilay hitoroky filazantsara. Dia nitory mafy. Jesosy velona Jesosy. Nefany natory foana ihany ilay olona. Dia niteny Jesosy hoe ny farana ilay fahitana dia ozy izy hoe manana malahelo aho ozy izy fa tsy mamela ianao. Dia taitra be hoe tsy mamela ahoana, hoe za efa mamela ny olona rehetra manodidina anahy. Dia nisy vesatra tao am-poko dia nampatsiahiviny anahy ilay olona nalanako lahelo. Io olona io tsy nananako lahelo mihitsy tamin'ny voalohany, fa rehefa nandeha zany nahitra ny ratra-pon'ireo ravaviko ireo za, dia lasa ohatran'ny nisy ratra koa tato anatiko. Dia tena lasa nalahelo koa kay izany fa tsy namela anazy koa. Dia nefa za miteny an'zareo foana hoe mamela kay za kay tena tsy mamela mihitsy. Dia tonga maraina an'iny izany dia niteny tamin'i Jesosy hoe za Jesosy tena vonona raha izay ny nampalahelo anao taminahy, raha izay ny hoe sakana tsy hitondranao anahy any amin'izay tokony hitondranao. Dia lasa fo maraina. Dia nidina teo ambony fandriana dia ohatra frôle izay cheviako ty havanana ty. Dia narary ilay izy. Dia nitsangana ihany dia lasa nanao raharaha dia nitsangana. Dia avy eo niakatra tany ambony izany nakany amin'ilay olona. Dia tonga teo dia hoe ho an'olona za mananga terrorisme izay teny izay mihitsy tao amin'ny sofiko hoe ho an'olona za mamela izany fa tsy mila mamela izany ianao fa tsy diso. Dia avy eo za tena oza hoe aza mangatakandro raha vitanao androany izany. Dia tena tao am-poko mihitsy le ten'Andriamanitra hoe le teny pasteur Rodolphe teto hoe mamaly ny etaetam-pon'Andriamanitra ianao isan'andro isamaraina. Dia hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra ny amin'ny fiainako androany. Dia tonga dia nisy teny tao anatiko hoe mamela ianao androany. Dia lasa nitsofoka tao amin'ilay toerana, tonga dia izy mihitsy ny teo. Dia nangataka famelana taminazy hoe zaho tsy tezitra taminao mihitsy tamin'ny voaloha, fa androany za tena diso taminao dia mamela aho ianao anahy. Fa za koa tena mamela anao eo anatrehan'i Jesosy tena mamela anao dia teneniko ianao androany hoe tiany Jesosy be hono ianao, satria izay mihitsy ny tenen'i Jesosy tao anatin'ilay izy hoe tiany Jesosy ianao. Dia za ozy mamela anao. Dia tonga izany alatsinainy efa maivamaivana izany tonga ny lahady. Dia tonga ny alatsinainy narary be amin'izay tongotra ankavanana io. Dia ozy hoe inona koa arô mampatonga ana marary tongotra. Dia avy eo voty be amin'izay ilay izy. Le frôle zany cheviako dia lasa ohatrany hoe narary ilay izy. Dia ozy hoe mbola inona ro antakiany Jesosy amin'izao fotoana izao tena nanontany mihitsy satria zany tao anaty salina anankiray za rery.
dia nanontany aho hoe inona ny ilanao anazy Jesosy, inona ny mbola takinao aminazy zany a, mbola tsy ampy. Dia nisy bitsika ato amin'ny sofiko hoe fanomeko anao ozy izy ny fahefana. Dia satria narary be ilay izy dia tena nampitomany mihitsy, nakandoha mihitsy le tongotra narary zany. Dia ohatry ny niakatra hatramin'ny tension satria reraka be a. Dia nametrahako tanana amin'izay ilay izy hoe mitsahatra fanantaina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vetivetika teo dia nitsahatra ilay izy, nefa za tsy mpanao an'izany mihitsy hatramin'izay. Dia tena taitra hoe tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena maivana be a. Hatramin'ity ny androany a mbola mivody be io tamin'ny fa jerenareo fa tsisy cheville mivody izany intsony eo. Tena voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia ny fo maivana, ny tongotra, tena sitrana, tena Mba tsy kiteka mafy ao an Jesosy. Ento avaria azafady. Mandroso tata. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany nazahoako mijoro vavolombelona eto. Misy fivotosana izany nohon'ilay zanako vavy a. Dia ilay izy tsy hita mihitsy raha tsy nampisehoana mihitsy raha tsy efa ngeza ilay izy vao hitanay. Dia nentina tany dokotera dia hoe didiana. Dia izay nefa natahotra be satria izy tena kely mihitsy izy dia natahotra izay. Dia ny olona rehetra izany io ve dia sa andrio didiana ohatr'izany no teneniny. Dia ny dada moa izany nary an'ilay izy dia ozy ny dada hoe za ozy izy mahafantatra mpitsabo amin'ny alalan'ny zava-maniry ireny ozy izy a. Alao fa entina fa izy manala fivitosana, manala an'ireny fivitosana ireny. Dia izay mihitsy ilay mahadioka satria tany Ambatolampy tany izy dia nentina hitany ilay izy. Dia avy eo ilay izy a natao tireto amin'ny zavatra petapetaka ireny fa tena nitombo ilay izy no avy teo. Dia za aloha teo anatin'izany tena mivavaka tamin'i Jesosy a. Jesosy ahoana, tena nametraka ilay izy tamin'i Jesosy a. Dia tena nijanonjanona asa 5 volana teo satria tamin'ny faran'ny taona teo izany. Dia ahoana izazy io. Dia hoe ndana eto miverina anao izy fa nareo izy tsy manam-paharetana. Izany ten'ilay dada, tsy manam-paharetana nareo sa eto miverina any. Za moa ny asa zaho tsy miverina any intsony. Dia za nandeha nanatona amin'ny pasteur dia ozy pasteur hoe reny tsapany fanahiko izy hoe isorony io fivitosana io. Dia tsy maintsy nandeha tamin'izay izany izay hoe tsy maintsy didiana izany. Dia tonga tamin'ny alina teo izany, tamin'ny talata teo izy ny didiana. Fa tena voninahitra n'Andriamanitra fa tena ohatran'ny tany talohan'ny fanidiana tena tsy niova mihitsy izy izany, natanjaka be izy a. Tena izany ohatran'ny hoe tsy nandalo fanidiana izany izy, tonga dia nitanjaka napitsoniana ary izy dia efa mivoaka ny hopitaly a. Hitako hoe Andriamanitra ny tao ambadika izany rehetrarehetra izany. Dia za koa olona tena mora taitaitra be ireny nareo tena tsy milamina mihitsy fa tena namen'Andriamanitra fitoniana izany. Tena namen'Andriamanitra kalma be teo ananazy. Dia noho natao moa passement dia ozy izy ilay dokotera tsara be ozy izy ilay izy ohatran'ny efa memaina tsara ozy izy ilay izy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Dia misaotra ny pasteur koa nitondra am-bavaka. Dia voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany mijoroko vavolombelona ny amin'ny fahasalamako izany. Tamin'ny 2 semaines angamba izay a teo an-davarangana ilay zafikeliko. Fa mama moa bevoaka dia tsy amin'ny forme mihitsy. Dia nandeha miaraka amin'ny mamany ihany satria tena hoe strictement au lit tena tsy mahazo mihetsika ilay mamany. Dia izany tany. Dia premier étage ilay misy an'ny zareo a. Dia ilay zafikeliko a misy makakakakaka be izany ilay lavarangana. Dia efa nitsofoka, dia za mbola sahirana tany an-trano a. Efa nitsofoka tao ilay zazakely a. Efa nilany efa latsaka tao a. Lohany efa sisika tao. Ny olona any amin'ny arabe efa mikikika zazakely. Miantso daholo ny olona. Voaka tampoka ako a. Dia natsoko dia dobodoboka kely ihany aloha foko. Fa za efa ela be tsy nihinana fanafody tension efa 2 taona izay. Dia après an'izay a za tsy haiko fa hoe dobodoboka fotsiny foko izany a. Dia apritsiny iny a nandoa be. Dia vita iny. Dia après an'izay indray a ilay zanako anankiray a any Maurice. Talohan'izaho mbola mivavaka tato a rehefa misy problème ny zanako io dia
midobodoboka izay foana foako dia raha vao miantso izy dia misy inona indray satria manambady maorisiana izy dia raha vao miantso izy dia za foana misy inona indray satria tsy mitovy amintsika moa izany maorisiana dia fa tamin'ny herinandro miaraka tamin'ny zazakely iny ilay zanako niantso anao hoe neny tsy lasa vadiko dia lasa izy dia ozy izy hoe tsy mikarakara anazy ony fa mikarakara n'ilay zazakely fotsiny dia tony be mihitsy aho za apetrao amin'i Jesosy aza apetraka any fo fa apetraka amin'i Jesosy dia za tamin'izay tsy naninona mihitsy zany a fa tena hoe za Jesosy izay fantatrao fa mahasoa anay tsy ny olona fa ianao mijery anao dia izay foana nataoko izany ka mijery an'i Jesosy fa tsy mijery enazy mijery an'i Jesosy tsy dia izy koa tamin'izay a dia tony tsara koa izy avy miteny anazy a dia tamin'ny herinandro teo amin'izay a voto be amin'izay ty tongotro ty dia za moa tsy nianaka tamin'ny vadiko misy fa tany amin'ilay zanako foana izay efa elaela dia voto ty tongotro ty dia ny voto ny zihatra be dia tsy natsiaro tsony dia ozy ny olona hoe ho tapaka lalandray ianao tsy mihinana fanafody tension ho tapaka lalandray ianao dia nyrafozanjanako miteny ana ohatran'ny hoe dokotera izy nefa izy tsy dokotera dia miteny ana foana izy pasteur koa en plus dia za mijery an'i Jesosy dia misinina eo amin'ny efa arak'ilay hoe doto voly izao dia efa sinina hoe ho tapaka lalandra mihitsy raha amin'izao tontolo izao sy ny amin'ny dokotera dia nandeha tany amin'ny hôpitaly tamin'ny herinandro dia za tao anatin'izay nanavy be dia vadiko tsy nahita tory za tsy niteny tamin'ny mihitsy tsy tanako tabazy mihitsy fa zasy Jesosy ianao ny tompony teny farany amiko izay tianao atao za tsy niteny hoe sitrano a Jesosy za tsy niteny hoe avereno ny vadin-janako alamino ny fiainanako za jery anao a Jesosy dia ianao ny tompony teny farany amin'ny fiainako dia izay fantatrao fa mahasoa dia manaiky a Jesosy dia nakany amin'ny hôpitaly dia hoe atao eco Doppler ianao dia ozy izy hoe urgence be ny mahazo anao madame toza ary ianao tao calme be ozy fotsiny ahako dia ianao tsy mihinana fanafody tension ianao fa zao ianao za tsy miteko za nohon Jesosy fantatrao ny anarako zay ny teneko tamin'i Jesosy fantatrao ny anarako efa natsoinao tamin'ny anarako ianao ny tompony teny farany amin'ny fiainako Jesosy tsy afaka nandeha ianao tsy mahazo mandeha tsony tsy afaka nandeha ahako fa tia nyridorido be izay hoe efa volovolo be izay dia hoe miditra hôpitaly atao zao misy zao ilay sekretera nanoratra n'ilay zavatra teo rehefa madame urgence ny ianao ary ianao tao tsy taitra fa tsy taitra mihitsy io za tony be foko misaotra anao a Jesosy fa dia nitsapaina dia tsy avela nihetsika dia androany nasaiko nandeha naloha vadiko misaorako an'i Jesosy hoe tonga eto androany nitady fanafody foana misy fanafody nasain'ny dokotera natao hatramin'izao zay tsy nahita fanafody saorana an'i Jesosy fa sitrahan'i Jesosy tonga eto dia maly alina miantso anako ny zanako neny kady nikakakakame niverina indray ny dadany taniny sady nikakakakame Jesosy zay le fiadanam-ponimenao zany salama tonga eto le tongotry ny ridorido be io tena tsy afaka nandeha tena zao salama tsara tsy misy fanafody finaritra ao a Jesosy anankitelo sisa somary fitiantsika ihany no ny amin'ny fotoana tahiny Jesosy daholo tompoko manana fahasoavana ho antsika rehetra ho an'Andriamanitra rehetra nitondroko fahavolombelona tamin'ny 2005 narary mafy tampoka be zany andeha asa dia mandro amin'ny dozy dia tekikiky tomamy be dia menatra aza hoe tsy ho taitra to manodidina raha kikiky eto dia mipetraka tao amin'ny dozy dia nivelako mandeha ny rano dia lena eo zany ka efa sinina le zavatra dia fifaliana nefa n'ilay izy nandeha tany amin'ny bory mampilalao zanako dia fifaliana dia tonga tao an-trano avinandro tonga dia tsy afaka nietsika tsy afaka niteny tsony tena hoe tsy takatra ny saiko mihitsy hoe inona le antony za moa rehefa misy problema tsy mba tia mitantara amin'olona zany na miray aman-dreniko satria efa be no entin'ny ray aman-dreniko mandra-pahalehibe anahy dia tsy tiako hizaka an'izany tsony izy zakaiko teny foana le zavatra dia mivavaka taty aoriana noentina tany amin'ny dokotera tonga dia mibataina dia noentina tany amin'ny dokotera dia ozy le médecin chef hoe fazy farany ambony amin'ny aretim-po ty ozy izy dia manao AVC izy dia ataovy izay mampifaly azy efa tsy hisy hevitra tsony eno sofiko tsara mihitsy tsy dokotera be dia be mikarakara anahy misy mampiditra fanafody any ambany lela manindro na mikarakara manao rehetrarehetra izay ivelomako
dia ranomasiko sisa hoe ahoany ireo zanako ireo. 3 taona amin'ny farany indrindra tamin'izay. Fa tena hoe todika tany amin'i Jesosy Jesosy tena omeo anahy ny haiko fa nomponao mandra-pahafatoko aho. Fa mbola za tsy mbola nijoro tamin'izany fa mbola kristiana mivavaka fotsiny rehefa lahady, mbola manao ny ataoko aina rehefa andavanandro ohatr'izany. Fa taty aoriana tamin'ny fomba tsy takatra ny saina za efa tena hoe tonga daholo ny reta-po aminahy tonga tany Majunga. Satria efa tsisy hevitra efa ho faty rehefa kelikely ranabavy. Dia efa nanontaniana hoe ilevina izy ndry. Dia za moa tena za naraka amin'ny papa. Efa manomboka miverina. Fa vao misy shoka kely tonga dia malemy, tsy afaka. Tena bataina ako. Mandeha ny fivalanana, mandeha mandoa. Tena tsy maharay tena mihitsiny. Fa zao tsy kivy fa hoe Jesosy ny tompon'ny teny farany ozy izy ako. Za tsy hain'izaniza fa tsy ny dokotera ny mamelona anahy fa Andriamanitra. Dia mivavaka foana. Dia zao ny teneniko Jesosy tena omeo any haiko fa nompo anao zaho ahoana re zanako hoe tipatraka amin'ireny kely ve tsy zakako zany Jesosy. Tsy nahalala tamin'izany hoe Jesosy eny no mikarakara antsika sy ny zanakontsika. Dia niala tamin'ny asako dia nandeha niverina taty Antananarivo nianatra dia nanompo foana za taty tao amin'izay hoe TFM zay. Dia nanjoro amin'ny andro tsapotsika nantona teo amin'ny altara dia an-dranomasy migogogogo tsisy hainatr'olona mihitsiny. Dia gaga be za fa maninona koa ary za zany dia mivavaka foana tonga ao an-trano dia mivavaka ny antony zany rehetrarehetra za moa endrikendrik'olona ny tena be dia be tao anatiny sy le problema ao anaty tokantrano. Dia taty aoriana ho an'Andriamanitra mivonahitra fa tena salama tsara. Fa tena amantonany amantonany zany tsy vetivety zany. Fa tena mampirizika antsika manana faharetana dia mahatokin'Andriamanitra. Fa manana ny fotoanany izy tsy ny fotoanantsika tsy izay tiantsika io fa izay tian'Andriamanitra. Mila mijoro foana tsika senao hoe Andriamanitra ny tompon'ny teny farany dia mila manompo tsika. Fa taty aoriana salama tsara za dia miverina ny asa dia nanao asan-dehilahy. Fa tena natanjaka miakatra ny anaty sambo tena matanjaka. Tena hoe fa rehefa mihetsika le izy dia misidika anatina toerana anankiray mangina. Za tsy misaraka baiboly dia mamaky tenin'Andriamanitra dia mihirahira. Izay ny zavatra nataoko. Dia avy eo mbola miverina ilay izy tamin'ny 2014. Fa ny fiverena indray tonga dia mivilana reto. Dia tsy afaka tsony tilako ity. Dia niteny moa za hoe teo any am-papa sy mama dia naterina tany. Dia rehefa tonga tao dia ny zandriko faravavy nitomamby nataonao inona ny zokinay nataonao inona dia hoy za hoe tsy misy olona hoe akuzena eto fa Andriamanitra mila mitodika any fotsiny ahako. Dia lasa nentina niotra dia hoe mivonto be le ozatra amin'ny fo ato ambadika ato. Dia za tsy nanana tahotra mihitsy fa hoe rehefa ty zany fotoana dia manaiky Jesosy fa zao atolotro anao ireo zanako ireo. Dia sitrana somatsarana taty aoriana ao n'Andriamanitra mivoninahitra. Tsy mbola tena hoe nanompo be fa mitodika fotsiny amin'ny asako fa mizavatra manana dia miteny amin'ny Jesosy. Dia 2017 tsy fatako izay fa nisy problema tao am-piasana. Dia lasa nakao amin'ny HVKL tao Mahajanga tao tsisy fa tonga dia ohatran'izay fotsiny dia nentiny zavatra dia nakao. Satria zao ny voadiko tena tren'Andriamanitra le fanekeko hoe za nompo an'Andriamanitra mandrakizay dia mbola ny tena hoento amin'ny toerana izay afaka miorina tena nompoko anao. Tsy kristianina tsotra hoe mandeha lahady dia izay fotsiny fa tena hoe afako tena hoe matateraka an'ilay hoe atao mpianatra ny firenena rehetra. Tonga tao amin'ny HVKL mbola zany natao taon'le paster toditodika izy ary ny olona mahafantatra rompotra amin'izany misy olona tia raha mihitsy ato jerevako nefa tsisy olona mahafantatra anahy mihitsy ao mivoaka mbola za ihany anatona le pasteur fa izy amin'ny pasteur ato dia izaki ninona ny fotoana anareo dia niteny izy hoe za dia zao dia za soreny iny ny sindy iny dia mbola nandeha foana namonjy le fotoana izay nitenen'izao hoe dia nisisika manao fotoana ny HVKL tamin'izany fotoana zany anatin'ny andro fiasana izy mampanao seminaire ty tena ho areto za mba tia hanatrika an'ilay seminaire za te hiditra lalindalina maninona nefa nao anatin'ny toerana fiasana amin'ny fotoana fiasana za tsy afaka dia za mihitsy za tsy maintsy avitendana za mihitsy niteneniko dia mivavaka Jesosy za mba atao voisany mba mahavoatrika an'ireo seminaire an'ireo dia ireo moa le miteny hoe zay tompona andraikitra ihany zay manana anina ihany no manatrika an'ilay izy za nisisika naka permission tao am-piasana dia nisisika tambatambaziko ny directeur anay ara-panahy le zavatra ho avy aveloa za andeha dia navelany dia nisisika za tsy ndraraha hoe za tsy tena hoe olona tena hoe fa manana andraikitra ao fa tsika amin'ny fotoana mila misisika tsika aiza miandro hoe
titre zany amin'ny fiainana fa teneny hoe ataovy izay ampifaly an' Jesosy fa Jesosy nanome ainantsika dia tena miombona amin'ny be da be mihitsiny. Fa rehefa tena misisika ianao Andriamanitra tena mijery, tena tsy manary antsika amin'ny andro sarotra zany Andriamanitra fa momba antsika foana. Izy izy ataoko miavaka ianao izy izy fa tena miavaka tsika rehefa tena manompo an'Andriamanitra io fa manana finoana sy fanantenana. Fa nina zavatra nataoko tamin'ny fiainako dia nankiniko tamin'i Jesosy foana. Fa Andriamanitra manamboatra antsika araka ny teny hoe manana lalana izy hitondrana antsika tsirairay avy, hitondra fiadanana ilay izy. Amen. Dia mila manana an'izay tsika hoe hifaloza zavatra rehetra sedra lalovana. Fa Andriamanitra efa milaza amin'izany raha toy zavatra rehetra hoe fakapanahy dia mila mifaly tsika. Fa nomeko an' Jesosy ny foko. Nanana problème ara-pitiavana nananeva tena hoe tena tsy nitodika tamin'iza niza fa Jesosy rehetra nomeko ny foko. Dia inona ny zavatra azoko ilay oabolana 23-26 anaka atolory amin'ny fonao izy dia aoka amin'ny masonao hifaly hibanjina ny lalako. Fa rehefa mifaly tsika nino ny zavatra lovantsika amin'ny fiainantsika tsy mijery an'iza nizy tsika fa rehefa manompo dia manompo hatramin'ny farany. Na io la jerevanao tsy fantatrao hoe aiza ny lalana ombany io rehefa avy eo. Fa ataovy hoe any amin'ny Jesosy ve ny zavatra andehananao sy hanomponao anazy isan'andro, meo azy ny fotoananao, meo azy ny mombanao rehetrarehetra dia itsika ihany itsika ne sambatra fa tsy Jesosy atombotsoa antsika ilay izy fa tsy an'Andriamanitra mihitsiny. Faly ny anjely raha misy olona mitodika ny aminy fa itsika manatombotsoa hoe tena mitaditsika Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Rano vavolombeloko ny tantarako hoe ariva ny andro fa ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Ty tatyty dia misy témoignage anankiray zay nohony amin'ny antony moa dia tsy afaka mitsangana eto ilay olona fa omaly ariva raha nirava teto somary efa rivariva ihany raha ny filazana dia nefa ny tonga teny amin'ny arebozy izy mbola milahatra be. Dia rehefa nilahatra be izy dia teo anatin'izay zany dia nisafidy izy hoe hiravoravo amin'ny Jehovah fotsiny, miravoravo amin'ny Jehovah anatin'le toerana lavitra izy tsy afaka misisika dia niravoravo. Dia rehefa niravoravo tamin'Andriamanitra izy dia inona ny zavatra nisy tomobily anankiray tonga dia kara be, tonga dia mekara daholo nareo, mekara daholo. Dia nampidirin'le kara tao izy rehetrarehetra izay nilahatra teo. Olona anankiray ny ravoravo dia n'le olona nilahatra rehetra teo nisisika tao anatin'le bus dia tsy vitan'izay fa rehefa niditra tao anatin'le bus dia ozy izy le tao anatin'le bus hoe tsisy mandoa fre daholo nareo. Dia afa mafy aho any Jesosy. Pisy daholo tompoko hijoro vavolombelo eto hisaorako an'Andriamanitra, hamerenako ny voninahitra rehetra ho azy dia ampaherezako antsika rehetra ihany koa eto amin'izao toerana izao. Ny hijoroako vavolombelona voalohany dia ny fiarovan'Andriamanitra. Nisy fotoana indray maraina izay niditra tao anatina enceinte-na ministera anankiray. Efa fataoko ny miditra ao amin'izy io dia efa fantatro hoe misy alika masika amin'ny fatotra eo. Dia ohatry ny efa mahazatra anahy ilay mijery anazy mitsambontsambotra ao amin'ilay mifatotra iny. Zaho zany mahalala hoe mifatotra izy tena tsy afaka ankety amiko. Dia nisy fotoana indray maraina izay niazakazaka be mihitsy dia kay ny harivan'iny avy ny orana. Dia tsy haiko na nalemy ilay tadiny fatorany izany niazakazaka be kay izy koa votsitra. Dia izy votsitra iny niazakazaka be mihitsy izy andeha hanantona anahy. Za tena tsisy ninona azoko natao na niantso an'i Jesosy ary tsy vitako intsony fa nijoro fotsiny ohatr'izao dia niandro hoe ho ataon'ity alika ity inona zany satria tena tsisy azoko natao intsony mihitsy. Fa tsy haiko hoe naninona à-peine 2 mètres teo alohako izy tonga dia nijanona tampoka ohatry ny hoe nahita zavatra zany. Tonga izy dia ny freine dia gaga be dia avy eo izy ohatry ny hoe nandeha nandositra anakany izy dia tena niala 2 mètres ohatr'izao izy nandeha nandositra anakany dia avy eo izy nakany arinako tany dia niara-nitodika ohatr'izao zay izy dia verina izy andeha anatiny anahy dia izany azakazaka niditra tao anatin'ilay toalety dia tsy naninona. Témoignage faharoa fiarovan'Andriamanitra ihany nandeha nanao mission tany andrefana tany izay dia vita moa izany ny asan'Andriamanitra dia faly dia nalevavaka raha rehefa ody ohatry ny natao ohatry ny hoe vavaka fotsiny fa vita dia tao anaty tomobile fifaliana be tsy fandrenesana mihitsy ny hira mandeha mafy ny fiderana mandeha mafy. Dia ho antsika efa nandeha tany amin'iny arena iny dia mahita hoe amin'iny somamana iny misy an'ilay tournant be ohatr'izao iny fa zavatra nahavariana reto kay ny gozona pneu anay ariana efa niala. Dia ny zavatra nagaga tsy niala tao anatin'ilay tournant ilay izy fa tena tapitra mihitsy ilay tournant dia zay ary tsy conscient hoe ny pneu anay kay efa niala
fa zay zany efa nandeha 3 roue teo amin'ny 2 mètres teo a dia le pneu anay teo amin'ny devant hoe iny pneu antsika iny lasa iny a nanaitra an'le chauffeur hoe ohatra ary pneu antsika ery a dia nijanona le fijanonana tsy le fijanonana mampatahotra be reny fa tena hoe fijanonana ampe a dia tonga dia naka sisiny zay rehetrarehetra tao anatin'le tomobile tsisy mipanika na anankiray azy fa nivoaka dia nanao fiderana teo amin'ny arabe a voninahitra ho an'i Jesosy. Fahatelo ny fomba ny eviko ny aonako tamin'ity ministera ity za zany raha ny tena marina tsy nanana programa hoeto zany mihitsy fa za zany 2022 septembre 2022 teo nisy narary teto amin'ny tongotry teto nisy point kely ohatrany hoe mony kely zay le izy dia nanitatra dia lasa nisy mony fito dia avy eo le izy nandoaka dia efa nisy loaka ohatrany hoe 1 centimètre teo ny tongotra zany hoe lohaliko teto zany raha afaka naseho moa zany nisy cicatrice eo fa tsy afaka asehoko misy lavaka anankifito ny lohaliko teto dia zay rehetrarehetra nahita anazy zany dia efa niteny hoe cancer io any amin'ny hôpitaly misy ohatrany fa tsy sitrana dia za koa efa tsy hitako tsony ataoko inona fa efa hoe miandry zany hoe eo zany fa zay zany ko inona moa ny azoko atao eo dia indray mandeha zay ako ny zanako zany no efa pakety foana dia nisy numéro ny ilaiko maika be tany aminy satria nisy fahoriana tao aminay mois de février 2022 septembre 2022 jusqu'à février zany 2023 tsy sitrana mihitsy tongotra io zany hoe 6 mois dia natsoko izy za hoe misy numéro maika be ilaiko any amin'ny lady ozy izy hoe za ozy izy aty ampiangonana tsy afaka mivoaka fa tery be ato izy izy sady za ozy izy raha mivoaka dia tsy mahita toerana tsony fa lay voaty ilay izy ozy izy tao amin'ny shopu tamin'izay Zomariva fanotronana Zomariva dia ozy izy hoe aza le izy tozy izy eo nalakely ny shoprite dia lasa nandehanakao dia ny zavatra nahavariana le olona mifanizina be dia nefa ny zavatra nahavariana teo akaikin'le zanako nisy plasy anankiray dia tsisy mipetraka dia nefa nagagana tery misy olona mitsangana be da be dia niditra dia mipetraka teo akaikiny dia azoko le numéro juste azoko le numéro avy be io orana io dia ozy izy hoe tena raha samy olena ihany aleo mipetraka eto dia mba mihaino tenin'Andriamanitra satria na andeha ary tsy ho afaka andeha fa lenany ihany dia mipetraka teo akaikiny dia vita ny toriteny nandeha ny filazana dia nitsanga amin'ny papa dia ozy izy tamin'izay hoe za ozy izy amin'izao fotoan'izao mahita cellule cancéreuse maina dia za tsy nahalala hoe za le izy fa tonga ny sabotsy maraina andeha karakara le tongotra dia taitra be ary tao maina le izy tsy nisy ninina tsony nivoaka teo na anankiray ary dia gaga be dia sabotsy zay alahady latsinainy talata larobia nanolatra le tongotra dia sitrana somatsara izy zao dia fanafinaritra le témoignage fa le teneniko teo tena tsy nafinaritra satria zavatra rehetrarehetra ny tenele mpanompon'Andriamanitra teo tena za daholo ary tena tsapako hoe tany parahatiko mihitsy le teny tena zay tena any zany satria za daholo le izy zako le tena raha zany hoe tena hoe manao vavaka manery an'Andriamanitra zany zay manana zany hoe za manana zany hoe méthode 10 fanerenan'Andriamanitra hitsangany amin'ny seza fiandrianana ary tena fiaira mihitsy amin'izany mizara ny olona hoe ohatrao ny atao raha tia azy valim-bavaka aingana reny zavatra rehetrarehetra ny tsy ny papatsika reny za daholo reny za daholo reny rehetrarehetra reny dia ozy izy tany an-tsaiko tany za tsy niteny tamin'ilay zanako fotsy tany an-tsaiko tany le miracle aloha tena oke fa le teny kosa tsy vitako miaino azy fa nanomboka teo 2023 raha mantolo tsy sanandalo tetsolo mihitsy tena tsy sanandalo tetsolo mihitsy 2023 raha manontolo dia tonga ny fin décembre 2023 dia nipetraka fombantsika moa zany le manao analyse hoe nanahoana ny taona nanahoana ny fanompoana réveillon tamin'izay fa ny zavatra nahavariana ana nefa za tsy teto mihitsy fa tena marina ny témoignage ny leravavy hoe io ten'Andriamanitra ianao io manjoy anao mihaza anao any amin'izay toerana misy anao any fa isaky ny anao an'le izy dia tadidiko foana hoe ty le tsy mety dia ataoko ihany nefa le izy dia isaky manao an'le izy dia zany le tsy mety fa ataoko ihany nefa le izy dia isaky manao an'le zavatra hitsy papa dia tadidiko foana hoe tsy mety zany fa nataoko foana
dia tonga ny décembre 2023 dia henoko hoe tsisy dika aloha izany ny zavatra ataoko satria izany na ho avy ary izany Jesosy dia za reraka fotsiny manompo an'Andriamanitra za tsy ho fantany ny herim-poko rehetrarehetra raha manao bilan izany 2023 dia tsisiko zavatra efa fantatra hoe izany aheno hoe tsy mety ilay izy dia nefa mbola ataoko ihany tapa-kevitra 2024 2020 zaho andeha hianatra any amin'ny fiangonana io dia nanomboka nandeha talata maraina zomariva sabotsy maraina niezaka namonjy andreo fotoandreo any anatra dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe nahatsapa zavatra niova tany anaty rehefa nanao mission dia eno hoe efa tsy mitorontsony hoe tahiny ianao fa mba efa mitory hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao efa nanomboka nahatsapa fiovana amin'ny parole na dia mbola tsy parfait ara fa mbola manondranondrana kely ihany andray fa mino hoe anovana an'Andriamanitra dia isaorako anazy ny aonako tamin'ity ministère ity satria za tsy anisan'ilay olona hoe efa teo mba vahoana ny fahafatesana ny maverina hoe ndana miverina fa tsy mety fa mbola hoe mba lasalama tsara dia nahitsiny Jesosy averiko anazy ny voninahitra ny tera sy ny Lazareta. Tahiny Jesosy daholo dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany koa ny joroko vavolombelona eto androany ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako dia tena be dia be tsy afaka tsy ampy anahy ny fotoana hitanisana azy eto fa ny zavatra anankiray nitakian'i Jesosy tamiko dia hoe mila madio fo ianao vao afaka mijoro vavolombelona. Ny fandehanako taty amin'ny HVKL dia tena hoe namola volana nampianatra zavatra be dia be anahy ary tonga tamin'izay hoe fahadiovanim-po tanteraka izay dia ny afahako mijoro vavolombelona eto dia miainga amin'ny hoe mila mamela heloka aloha za zany isaky ny tamin'ny tsaiko 2-3 semaines teo ilay nisy resaka hoe fijoroana vavolombelona tamin'ny famelan-keloka présente teto foana za dia any anaty koa ny tena hoe zanga izany tokony mamela heloka izany koa matoa rehako izany zavatra izany dia rehefa ilay mivavaka eto ireny tsika dia misy ataoko hoe fianakaviana anankiray fianakaviana vadiko famafao atao anaty saiko ato dia tao aorianan'izay famelan-keloka fijoroana vavolombelona manaraka nisy namako mpiara-miasa amiko tato anaty kitato koa hoe ohatrany hoe manambara hoe mamela ianao an'ireo olona ireo fa tsy madio amin'ireo ny fonao izay ianao vao afaka manambara ny fahatsaran'Andriamanitra tamin'ny fiainanao dia nandeha ny latsinainy heriny nisy izay zany ilay déclic tamin'ny fiainako natonga an'izay hoe mila mamela heloka izay satria tsy raha hivavaka eto foana raha niaka tsy mamela heloka sy tsy madio am-po dia tena hoe tsy zava-poana ilay zavatra dia latsinainy ilay déclic izay hoe niady izay mivady nisy fanontaniana ray izay fotsiny nandalo taminay dia izay nampiady be anay zany dia zahako alina ny andro efa mbola avy alohan'ny atory dia za mipetraka mivavaka dia tanaty ranomaso be satria vokatry ilay ady izany dia mivavaka dia tampoka teo ohatrany hoe entin'ny fanahy fotsiny ilay izy fa tsy hoe volonté ako za zany raha hoe raha izay zavatra izay tokony efa nataoko efa ela fa ohatrany hoe fa maninona moa izany tokony hoe anao an'izany fa za nga ny diso fa be dia be ny zavatra tsy nentina nataony tamiko koa dia tsy tokony zahako ny anatona ny zareo fa tamin'izay fotoana izay automatika be ty tanako ty nandray telefona anaty ranomaso be ny fona sy nangataka famelana tamin'ny dada sy neny tamin'ny mpiraita-po amin'ny vadiko rehetrarehetra dia tena soratako soratra lava be zary ohatrany hoe manoratra fa ohatrany hoe fanamasina no migidehana anatin'ny zavatra rehetra soratako hatramin'ny hoe te adio aminareo tsy misy pentina ny foko fa mamelahana dia tena hoe mangataka ny indrafonareo mangataka ny mba tsy hanananareo alahelo za koa tena tsy te hanana alahelo tsy te hanana ninina aminareo dia vita aloha izay fa rehefa tonga ho any fotoana ionako aminareo dia averiko izay
fifonana aminareo izay. Tsy misy hoe za zany tsy misy tsony hoe fa ahoana moa nga zany disony zany tokony ianao an'izao, fa izay fotsiny le izy hoe mila ianao no manao an'izay pas zay, satria ianao nefa voakasiky Jesosy a, ianao nefa hoe notendrena aloha hanao an'izay premier pas zay dia raiso fotsiny dia ataovy izay, dia mila manaiky ianao. Dia latsinainy hariva zany izay aloha. Vita zany aloha atao hoe vita aloha mission anankiray, satria zavatra tsy ho ataonao mihitsy zany zavatra zany, nefa tanteraka tamin'iny alina iny a. Ny andro amin'ny 7 sasany alina izy moa no olona hoe andehanako anantonana, fa nataoko aloha izay message izay zany. Dia ny rahan'i Jesosy a nanao le message, ohatrany hoe tsy za mihitsy le nanao le message zany. Dia ny ampitso marainana iny any am-piasana tokony hoe mankany Lasora ny lalako, satria any izao ny zone tokony hoe andehanako amin'izao. Dia ozy izy le coursier anay le tokony hitondrana hoe tsy maintsy mankany Akazomanga tsika ozy izy satria mila manao carburant za. Dia ok raha hoa, dia hoa le izy a ohatrany hoe occasion anankiray ahafahako manatanteraka le mission anankiray, deuxième mission zany amin'le famelan-keloka, satria mpiara-miasa amiko le nananako ohatrany hoe alahelo. Izy zany te hisisika amina foana, izy tia be anahy, fa za tena nametraka barrière foana hoe za rao vao olona misehoseho dia za tena tsy tia. Za rao vao olona tsy mifanaraka amin'ny eritreritra, olona tsotra na olona hoe sincère, olona honnête zany ana no tiako iaraha-miasa, dia rao vao tsy zany ianao dia tsy tiako. Ohatrany hoe tonga dia manisy barrière aminao hoe zavatra voaka ny vavanao ohatrany lainga foana, zavatra ataonao rehetra ohatrany tsy mety amiko, dia tsy mety fandray mihitsy izay. Nefa nisy tena hoe vidana ny glasy vidana ny sakafo vidana ny ohatrany hoe tambatambaziny foana zany, nefa za tena nanisy barrière foana hoe non, za tsy mifanerasera be aminao ohatrany hoe za tamin'ny mpiara-miasa tamiko taloha. Dia occasion anankiray zany io hoe ho anahy le nandehanana tany Akazomanga, satria za io zany tany Akazomanga niasa taloha, dia efa transféré zany koa, mbola vavolombelana fijoroana anankiray ihany koa tamin'ny asan'Andriamanitra. Fa alao aloha izay raison indrindra ny tantaraiko, dia tonga zany mahatonga nanao le carburant zay tany Akazomanga, dia tsy maintsy miona amiko zany le izy, ohatrany hoe fanatanterahana le mission faharoa indray. Dia vao niona tamiko izy vao nisikafana amin'ny varavarana, dia natsambotra be anahy izy dia hoe faly be. Za nefa mandray anazy ohatrany hoe tena mifona aminao anamako, fa tena naloto fota aminao foana hatramin'izay. Dia avy eo dia netiko izy mipetraka, dia fa misy inona ozy izy nga ianao hiala sa hoe ahoana? Dia hoa tsy izany, fa hifona aminao ny andondihako eto dia tena hoe mamelahana aho ianao, satria nandritra n'izay roa taona ny rahantsika niasa teto izay tsapako be ianao hoe te hanantona anahy foana, fa za mihitsy nanisy an'izay barrière izay hoe tsy te hifanerasera be anao noho ny toetranao. Dia nefany rehefa novolavolany Jesosy dia mila manaiky ny fahalemen'ny hafa isika. Tena hoe tsy misy hoe qu'est-ce qu'il y a zany hoe tsy tiako ianao na zao, fa mila tianao io na tianao na tsy tianao, satria izay le efa namolavolana antsika zany hoe toe-potsika mila raha azontsika atao ohatra ny tenen'i Jesosy hoe mila miverina zazakely, dia aloha hiverina zazakely ny fotsika mba hahafahantsika mandray zavatra tsara be dia be koa. Dia vita zany izay ny deuxième mission dia latsinainy izay talata le deuxième mission sabotsy amin'izay nanana occasion indray nionana tamin'ny dada sineny dia natao ilay fifonana. Vita ny fifonana tamin'ny dada sineny, émotion be koa nandraisan zareo anazy, tena hoe fifaliana be sy fahatsapana be mihitsy ny arivan'io famelana tamin'ny dada sineny io nandeha nanantona ny marainan'io aloha, maraina talohan'ny nanaovana n'io mission tamin'ny dada sineny io ny antso ny antso le tao ampiasana n'ilay vadiko, dia atao hoe ora farany izao izy irégularisenao situation anao, fa tsisy fikatsony io, fa ny dossier anao tsy maintsy karakaraina contrôlena voalohany manomboka amin'ny latsinainy. Io zavatra io zany efa tena hoe nitambesatra taminay nandritra n'izay fotoana betsaka izay, ataoko hoe 7 taona tany, nefa nitambesatra taminay io zavatra io koa tsy niteneniny tamiko, satria fantany fa tsy ho zakako mihitsy ilay zavatra.
dia no famolavolan'i jesosy a io andro sabotsy io no ohatrany hoe nanehoany jesosy izany fa ianao dia efa tena hoe mahazaka zavatra. Ianao a raha misy zavatra ho tenenina aminao androany a dia ho zakanao io zavatra io. Io ilay fotoana na hazakana zay zavatra mavesatra be izay zany. Dia niteny anahy izy hoe tsisy fika, tena hoe tsisy fika intsony ty fa tsy maintsy régularisena ilay izy a. Dia inona raha hoa ilay situation ameo anahy ilay situation dia nitany saina ilay situation. Raha zahako taloha mbola tsy voavolavolan'i jesosy ny naheno an'ilay vaovao, mety izay koa tsy nahatonga jesosy tsy niteny an'ilay izy hoe taterao aminazy amin'izay ilay izy a. Tena hoe ngambany a nangozoozo ny loaliko dia tena hoe tsy nazaka anahy. Fa nameny Andriamanitra hery a, nameny jesosy hery a, tena hoe nizakana n'izay situation izay zany, nandrenesana n'izay zavatra izay a. Dia ok, izy a tena efa tsy hitantsony izay nasiany tenany a, fa za nijo ohatrany hoe lehilahy mahery saingy vehivavy mahery niaraka amin'ny jesosy. Dia za mivavaka netiko teo ilay situation précis tsara zany hoe zao zany exactement les sommes. Tena hoe exorbitant les sommes. Tena hoe raha za sy ny karamako sy ny situation anay tsy ho vitanay mihitsy io a. Fa rehefa nandeha amin'izay ilay famelan-kelika tamin'ny dada sy neny, ohatrany hoe niandry an'izay ve jesosy hoe ataovy ilay mission anao fa misy zavatra kely fotsiny andrasako aminao. Ny hariva ny alina n'iny zany hoe andalana mody izay, ndao a nantana mpanompo anaky roa tsika, tsy ho tany saika eto moa ilay mpanompo, fa natao nanantinareo izay. Dia resaka dia ahoana ndao nareo entina restaurant, dia fa ahoana entina restaurant izay. Dia hoe rehefa ela be tsika tsy niaraka sy ny sisa sy ohatr'izany. Dia raha manam-bola andehanana restaurant dia aleo aloha ny problème anay mivana izay tsisy idirany mihitsy satria ray avo be ohatr'izao, ray restaurant kely ohatr' ty. Dia fa ahoana fa misy inona dia hoe manana olana goavana be izay tsy maintsy vahana rapitso ny délai farany. Rapitso alatsinainy ny andro sabotsy amin'ny latsinainy ny farany fa ny alina sabotsy alina zany ilay zavatra. Dia lahady latsinainy tsy maintsy réglé ilay izy. Dia ireo mpanompon'Andriamanitra ireo en fait no nirahan'i jesosy nanome vahaolana ao anay tamin'ny fotoana ohatrany hoe tampoka be. Izany hoe jesosy zany raha ohatra ka tena hoe tianao zavatra ho anao izy tsy amin'ny fotoanany fa tsy amin'izay fiheveranao anazy. Dia izay ilay izy hoe nanaiky zareo ny condition anankiray, ohatrany hoe andraso izy fa dia inona ilay problème anareo, dia hoe zao ilay problème anay tena hoe zao be. Dia ozy izy tsy aleo fa rehefa raha alina izay ozy izy miteny manome valiteny anareo na rapitsy farafatarany dia hitantsika hoe dia lasa nandeha resto ihany aloha. Dia rehefa vita ilay resto dia nanontany fotsiny zareo hoe assurenareo ve ny famerenana ny vola io. Dia hoe oui assurenay matoa izay nanome an'io condition hoe zao no mety aminay dia zay zany mety amiko amin'ny fiainanay. Dia ok ozy izy. Dia ok ozy izy, ilay vola tsy hoe vola kely fa vola be tena hoe tsy takatry ny sainao hoe ho vaovà anatina resaka ohatr'izao hoe tsika sy anao fanena zao dia hoe ok. Fa tena hoe voninahitra ho an'i jesosy irery ihany afaka tanteraka zany. Ny zavatra nangejany nandritrany atao hoe nangejana azy nandritra ny 7 taona dia tena hoe nitambesatra anahy nandritra n'izay fotoana ela be izay fa nahitako an'ilay situation sabotsy maraina, sabotsy atoandro na mahany jesosy an'ilay situation sabotsy alina. Tena hoe rehefa hanao zavatra jesosy tsisy ninina afaka hoe mahasakana izany fa tena hoe ataony io fa ny toe-poninao fotsiny ny ilaina. Tena hoe madio. Dia après moa pasteur ipapa teto ny sabotsy ny tao aorianan'izay nanao le lohahevitra hoe fiangonana tsy misy petana sy tsy misy ketriketrina, izay zavatra voasoratra tanatin'ilay message tamin'ilay famelahana tary.
dia ohatrany hoe efa fanahy fotsiny tena hoe tsy azo atao kilalao ny fanahy miaraka amin'ny Jesosy dia tena mila iainanao io ny zavatra enarany eto, ny zavatra atsipy sy ny afatra rehetra atao eto tena hoe raiso dia iaino dia ampiaro amin'ny fiainana fa tsy takatry ny sainao ny zavatra ataon'i Jesosy dia voninahitra ao Nazareta. Antsika tiaka mafy hoan'i Jesosy noho ny amin'ny fotoana dia tsy voatantarany amin'ny atsipiriany ilay izy fa latsinainy vita ilay famelan-keloka nandritra ny herinandro izy tonga dia nahazo saut hiérarchie, nahazo promotion dia ny tao am-pon'ilay vadiny hoe Jesosy zao ranga tena avotsotro amin'ny fotsiny ity fa zay ataonao eo fa tena hoe anompo anao zay ny tao am-pon'ilay vadiny, anompo anao na ovanao ny situation na tsy ovanao ny situation fa anompo anao dia adio fo na olombelona raha mibaradaka tratran'izany maika fa Andriamanitra mitsangana ianao ndao tsika hisotra an' Jesosy asandrato ny tananao averenao amin'ny Tera sy ny Lazara ny voninahitra rehetra ny amin'ny témoignage ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra izay avelanao mitranga eto amin'ny fiainanay tsy ny zavatra rehetra Jesosy ny voametrize anay fa ianao kosa no mifeny zavatra rehetrarehetra tsy izay mitranga ny marina fa izay ao am-ponao ny marina misaotra Jesosy ny amin'ny fiadanana izay nomenao tao anatin'ireo zavatra maro lalovana tao ny saika tapaka lalandrà tao ny efa saika lasa tao ny zazakely saika ny anjera tao ny zanaka mitaraina fa nitsoaka ny vady fa ny fiadananao dia mihoatra noho ireo izay nomenao anay misaotra ny amin'ny famindram-po ho an'ny ankonana misaotra Jesosy ny amin'ny fivotosana nandritra ny enim-bolana 7 volana fa nitsoahanao na maininao tao anatin'ny efatrandro misaotra Jesosy fa rehefa misafidy hifaly zahay dia mandefa famatsiny ianao zay ataonao fa rehefa manatanteraka zay lazainao fotsiny zay dia ianao no mikarakara ny ambony misaotra Jesosy ny amin'ny cellule cancéreuse ny aina ny ala misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovana zay nomenao misaotra Jesosy ny amin'ny fanafoanana trosa nandritra amin'ny 7 taona misaotra fa mandefa teny foana ianao mba hahafahanay miambina ny toeponay ao anatina fahadiovam-po miambina ny toeponay amin'ny alalan'ny fitehirizana ireo zavatra izay omenao anay misaotra Jesosy mankasitraka anao zay dia averinay any aminao ny Tera sy ny Laza ary ny voninahitra misaotra ny amin'ny famelan-keloka misaotra ny amin'ny teny rehetra izay omenao hananganana ny fiainam-panahinay misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika tehaka mafy hidirantsika ao anatin'ny tena Alleluia. Asio tanana mafy ho an'i Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka ilay mendrika ao amin'ny fiderana halleluia mba fantatrao ve fa zany rehetra zany dia tsy herintsika na tanjantsika na isika rehetra ny mahay mivavaka na tsika manam-piniavana sy fanapa-kevitra be andeha amelahako fa fanan'Andriamanitra miasa fanan'Andriamanitra miasa ary ny secret ao ambadika le izy jereo mifamatotra foana ny fiasan'Andriamanitra sy ny toe-po ary toe-panahy araka n'Andriamanitra avofany amin'ny lanitra ny tananao dia teneno Andriamanitra tiaka sitraka anao ny fanahiko sy ny foko fi ianao mampafantatra ny lalanay na kandehanako araka ny sitraponao fantatro isan'andro isan'andro fa ianao mampianatra ahalalako sy zavatra rehetra tokony hiainako ny tokony ho ataoko ny tokony andehanako antsiko ny fiainako hifankahitahako ny fahatsaranao mankasitraka anao ny amin'ny famindramponao ny amin'ny fitiavanao alleluia misira zay amin'ny FFPM tonga tompoky le izy hoe Jesosy mora foy indrindra dia andao tsika nahaka ny fony fotsiny mba ho tafatoetra tampontsika ny toetrany dia azo aina amin'ny fanompona azy isika ary izy koa azo aina anompona antsika mandrakariva alleluia But see me,
aminao ry tomposoa ka ny eloko rehetra vasasaonao avokoa enga ka omenao aho fomba diosy vaovao mba aizako manefy izay rehetra sitraka atsangatsika any amin'ny lanitra nytanatsika ianao mihitsy no irinay ameno ny fiainanay satria ianao tsy hoe manana fiainana fa ianao mihitsy ny fiainana. Jesosy eo androany anjakao zao fivoriana zao manehoandray izay hetsika tianao atao, kasio izay tianao ho kasiana, sitrano izay tianao ho sitranina, ambarao izay tianao ho lazaina, von'izay miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra maniry anao azo toerana. Alleluia. Alleluia. Androany dia ao anatin'ny communion hoentin'Andriamanitra tsika ao anatin'ny fotoana foy ny tena fiainana avy amin'Andriamanitra. Ny tena fiainana avy amin'izy avy amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy natao hitohy intsony taoriana hafatesan'i Jesosy sy ny tsanganany. Misy ny fiainana talohan'ny hazo fijaliana ary misy ny fiainana taorinan'ny hazo fijaliana. Misy zany ny avant hazo fijaliana et après hazo fijaliana. Raha mitovy ny fiainana talohan'ny hazo fijaliana sy taorinan'ny hazo fijaliana dia tsy mila maty sy midina monjy atsika Andriamanitra. Tsy nisy ny lana azy ny hazo fijaliana, ny hazo fijaliana Jesosy raha toa ka mitovy ihany ny fiainana nitondrahan'Andriamanitra ny zanak'olombelona tamin'ny plano mpamonjena avant ny fisian'ny hazo fijaliana sy taoriany fisian'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana Jesosy nanova ny zavatra rehetra teo amin'ny tantaram-piainany zanak'olombelona ary teo no ny zara roa mazava tsara ny faneken'Andriamanitra. Dia ny fanekena voalohany natao hoe testamenta taloha sy ny fanekena vaovao ilay tao hoe testamenta vaovao. Taoriana hafatesan'i Jesosy dia tsy mila nanolotra sakrifisy noho ny fahotany hafa intsony ny olombelona satria efa vita ny famonjena. Taorian'ny hazo fijaliana dia tsy niaina izany intsony ary tsy navelan'Andriamanitra hiaina ao anatin'izany intsony ny olombelona. Izay te handray fiainam-baovao sy te hiaina ny fiainana avy amin'Andriamanitra. Tsy mila sakrifisy hafa intsony Andriamanitra ny olombelona. Ampy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany. Ny marina Andriamanitra mihitsy nidina naka ny endriky ny olona. Tonga nofo Jesosy Kristy maneho eo amin'ny olona ny asa famonjena tamin'ny nanolora ny fiainany sy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsahany rahany ananatsika antoka fiainana be dia be ao aminy. Izy raha teo koa no laza fa tonga ao izy manananareo fiainana ary fiainana be dia be. Ampy ny zavatra nataon'i Jesosy indray mandeha, feno ny zavatra nataon'i Jesosy indray mandeha, ary natao aharitra mandrakizay ho antsika izay nataon'i Jesosy indray mandeha
teo amin'ny hazo fijaliana. Fotsika no ilain'Andriamanitra, zavatra tokana no ilain' Jesosy amin'izao andro farany izao. Tsisy zavatra irian'Andriamanitra sy ilainy mihoatra no io zavatra anankiray io. Anaka atolory ahy ny fonao. Fo babo ny tanteraka. Isika mino sy mijoro amin'ny sitrapony, izany ny tanjony ambony indrindra. Isika manapahatakarana ny lanja ny famonjeny sy ny nandraisantsika azy, ka nanantsika antoka fa isika dia vatana trano fanahy feno Andriamanitra. Ho tonga vavolombelony marina aneo ny toepony sy ho vavolombelony fitiavany. Isika tonga ankohonany, zanaka natsangany, mananantoka fiainana mandrakizay. Ary tsy misy ninina azony olona mety maty anampiana izay efa nataon'i Jesosy. Tonga eto mijoro anambara ho vavolombelona izany teny fahamarinana izany, fa tsy tonga anampy ninina any aminao mihoatra na ankoatra izay zavatra efa vitan'i Jesosy ho anao. Ny addition tsy misy, fa feno. Olay apôstôly misy fotoana indraindray nitomany sy nitarina eto amin'Andriamanitra. Ny amin'ny tsilo izay nahazo azy, ory izy tamin'ilay tsilo telo ny antsoina azy, intelo izy nangataka mba elan'izany taminy. Fa zao ny navalan'i Jesosy, ampy ho anao ny fahasoavako. Ny fahasoavan'i Jesosy izy no niteny, tsy anampiana avy amin'ny olona fa ampy. Ka raha misy fampianarana tady ampitodika fanampim-pahasoavana avy amin'ny olona, manafoana ny herin'ny hazo fijaliana, manamaivana ny herin'ny hazo fijaliana, tsy asa eo amin'ny fiainanao. Noho izany ny zavatra ataon'ny antikrista amin'izao andro farany izao, mampiditra fampianarana hafa, anairana sy sariana ny sain'ny olona sy ho pura amin'Andriamanitra ny fiankofany. Zaraiko teto ty fahamarinana ty ary mbola averiko alohan'ny hidirantsika amin'ilay fiainam-pahamarinana ijorotsika amina fampianarana tsisy kile mitidiantsika arak'izay nitondrany Jesosy azy. Dia tiako tsapanao ty fahamarinana ny teny anankiray ity ao amin'ny Kristy ny fahafenoan'ny fahasoavana. Ary aotsika manovo fahasoavana, manampy fahasoavana. Izy ny fahafenoana. Dia ao aminy no nivozantsika amin'ny alalan'ny fanahy, ny anampian'Andriamanitra antsika amin'ny fitobahana avy amin'izay faniriana tsara ho am-potsika, iainantsika amin'ny fahasoavana. Zay mahatonga anay mampitodika anao manokana. Jereo dao le témoignage izay nijorona teto, zany ny lana reny vavolombelona reny, reny le teny velona ijorona. Anehoana fa miasa ny fiainanao Andriamanitra rehefa manaiky ny fonao volavolain'le teny sy asan'le teny. Mety miasa ny fanamaso anatin'ny fahasoavana mampafantatra mpanompo Andriamanitra hoe misy zavatra mitrango ohatr'izao ataon'Andriamanitra eto. Ny dikan'izay nampahitana fa tsy niasa, nampahitana ny zavatra efa nataony, fa tsy mahatsiary tena ho nampiasainy na ny participe akory tamin'izay asa tiany atao eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny antony nampahitana fotsiny misy olona eto amin'izao fotoana izao Andriamanitra ny mamono cellule cancéreuse. Nampahitana fotsiny fa tsy mahafantatra hoe iza le izy. Tsy nampahitana izay mandeha. Midika isika tsy natao hijery olona ampiasain'Andriamanitra, fa isika natao hibanjina Andriamanitra izay miara-miaina sy nanome fiainana antsika isan'andro. Za misy fotoana reniko amin'ny 20 alina maneno ny telefoninao, mety tsy afaka andray ianao fa Jesosy tsy matorina rendremana fa mandray anao, fa na mifiry ianao miantso ny anarany dia mamaly ianao any atokantrano. Noho izany dia ampitodika ny sainao sy ny foamam-panahinao fa Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no ilainao. Izy no ilaitsika, tsy misy afa-tsisy. Feno ary ampy, mahafa-po,
ny asa famonjena vitan' Jesosy. Ary tsisy olo matoa Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona, zay fotsiny dia tsy voafitaka ianao mandrapialanao eto ambonin'ny tany. Matoa Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona, tonga nofo Andriamanitra. Dia hitan'Andriamanitra fa tsy misy olona anankiray eto ambonin'ny tany afaky ny afeno ny fepetra hitondra famondrena ho an'ny olona akoatran'le anankiray izay torina. Ny ambony rehetra matoa ny fidiana anambara sy tory ampiavana ny olona amin'ny olona anankiray, sady Andriamanitra io atao hoe Jesosy avy any Nazareta. Izy rehetra aza mihevitra ianareo fa ho avy aminay na hery fahasoavana miasa ao anatinay, hitondra vokatra ho anareo. Fa noho ny fahasoavana sy ny famindram-polo, satria vidy ianareo tamin'ny vidiny lafo izy tamin'ny raha nalatsany tao Kalvaria. Mihevitra sy misaina anao ao am-pony izy, satria tena tiany ianao, ary izy miandry ianao hatramin'ny farany. Zany no antony anomaniny ianao amin'ny teny, mba ho fiangonana tsy misy pentimpentina na fiketronana dia toy izany, ho masina, ho hitany, ho fantany, ary manomana ny amin'izany izy mandram-piveriny apakatra anao ao aminy. Androany amin'ity maraina ity inoko fahamaly ny zanak'Andriamanitra rehetra eto indray Andriamanitra. Sika mandray tombony tamin'izay nanoloran'ny ainy, tsy avy amin'ny olona mety maty zany, fa avy amin'Andriamanitra velona mandrakizay. Izy reriny membonahitra mandrakizay. Za zao tsy fantatra hoe maninona, fa tena ao anatin'ny foko malalaka tsara mihitsy ny anambarany amin'ny Jesosy Kristy sy ny famonjeny. Ary reko be miaina be ny atao-boko anondro olona anankiray sady Andriamanitra izay nitondra famonjena ho an'ny olona. Jesosy rery ihany, izy rery ny filazantsara soa mandrakizay. Amen. Inona ny planin'Andriamanitra ho antsika? Nateraka Andriamanitra sika tamin'ny alalan'ny fandraisantsika sy ninotsika an' Jesosy. Zao natoko voalohany 2:12. Izy ny ten'Andriamanitra zay nandray an' Jesosy. Teny men'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka ny fahafenona dia ho aminy. Fa avy eo amin'ny fahafenony nandraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana andreo 2:12. Fa tsy misy ny atao hoe feno avy amin'ny hafa sy avy amin'ny olona mety maty, fa avy eo amin'ny Kristy ny fahafenona androzatsika izany amin'ny alalan'ny fiombonantsika tsara amin'ny fanahy masina. Aleloia. Ny marina mandray isika sy misitraka ary koa mitombo ao aminy. Zay efa vita no antsika no hiainantsika sy afatsika misitraka ny fiainan'Andriamanitra, na dia ao amin'ny teny izay vakitsika aza amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatsika. Manomboka amin'izay izara amintsika fahamarinana anankiray. Ty fahamarinana ity dia namanginy tompo alina. Rehefa andeha anomana ny fandraisana ny fandraisan'ny tompo toy ny le teny omaly ny hoe fampiasantsika ny anaran'Andriamanitra. Tsara fantatsika ireo fisehoan'ireo. Tsy ratsy akory recherche hoe alalana hoe dikany hoe Jehovah Jireh dia tamin'ny Abrahama ny anaran'le tany nomeny teo amin'izay toerana ny sehoan'Andriamanitra azy. Mamaritra ny karakteran'Andriamanitra hoe izy ny mpamatsy, izy ny mpahita. Tsy ratsy ny alalanao an'izany hoe ay Andriamanitra rehefa namatsy an'i Abrahama teo amina toerana anankiray dia namorona ondry labe osy labe saringotra ny tandrony izay tandindony Jesosy. Hitanareo Jehovah Jireh zany le hoe any tendrombohitra no nisehoan'Andriamanitra. Surpris Abrahama satria ny mpanompo efa lasa noditsy nitondra osy, nefa misy osy lanitonantonana ny saringotra ny tandrony hosolon'ny Isaaka izay manoro ara-paminaniana, manondro ara-paminaniana. Ny amin'i Jesosy eo amin'ny azy fijaliana nasiana felotsilo ny lohany. Hitanareo ny mahasamihafa, hoentiko amin'izay sainao, ny mahasamihafa ny réalité non ny image na sary sy ny vérité na fahamarinana. Ny sary aloka osy misaringotra tsilo ny lohany, solon'ny Isaaka natao fanatitra teo amin'ny alitarany Abrahama. Ny tena izy le alitara natsangan'Andriamanitra tamin'ny nanondrahany zanany, ny antona teo amin'ny hazo nasiana felotsilo ny lohany.
mba maro-panehoana ny famantarana fa tandindona izay miainany Abrahama fa tena izy Jesosy Kristy. Dia hitanareo ny zavatra mitranga. Matetika tsika te hivohy andray fiainana avy any amin'ny altarany lasa natsangan'ny olona tandindo ny zavatra ho avy. Fa androany Andriamanitra tsy izahay intsony fa efa feno ny fepetra afa-tsika misitraka ny fahamarinany teny fikasana amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra tamin'ny fandraisantsika ny fanomezana. Izy nanangana alitara ho antsika, ary ny alitara natsangan'Andriamanitra ho antsika dia Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ilaina intsony, aloha azavaiko, tsy ilaina intsony ny fiverenanao any amin'ny aliko rehefa miseho ny tanteraka. Noho izany tsy misy antony ivavahanao dia angatanao iantsonao an' Jehova El Shaddai. Nareo mantsy mametra-panontaniana fa inona nefa maharatsy raha tononona koa ny anaran'i Jehova? Mba hitrereto any reto e, raha le netsony Abrahama azy no mbola netsony Moïse azy, ringana any any Israely. Fa zay révélation tao anaty fanekeny Moïse tsy nitovizany tamin'ny Abrahama no nijoroan'ny Mosesy hoe Andriamanitra ianao, ny fahalalako anao, ianao Andriamanitra ny famindrapo. Dia niseho tamin'ny alalan'ny Mosesy, tamin'ny endrika hoe amin'ny anarana hoe Jehova izy, anarana hoe Jehova, izay tsy nitovizany tamin'ny hoe Jehova ny sehony tamin'ny Abrahama. Le Jehova ny sehony tamin'ny Abrahama tsy navita namonjy any Sodoma sy Gomora fa ringana ihany Sodoma sy Gomora. Kanefa Andriamanitra mahatonga ny tanan'ny Abrahama tia nytan'ny hevitry ny sakaizany izy hoe atra izy fa tsy hoe kory hoe miala ilana izy. Fa le fahatakarana tao anatiny le fanambarana sy le fanekena tsy nahafeno ny fepetra amin'ny tsorana ny Sodoma sy Gomora, nefa erreur mitovy fa tsorana mitovy ihany. Andriamanitra efa te handringana rehefa mihodina ny firenena, fa nisy mijoro nanam-pahatakarana, nanam-pahalalana an'le anarana, an'le anarana nisehon'Andriamanitra taminy. Dia ireo anaran'ireo tsy hoe tambatambatrao ao anaty vavaka dia soniavinao amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny. Non, ny zava-miafina tao ambadika ireo dia altara ny Ancien Testament na hoe testamenta taloha. Dia ao anatin'ilay izy Paoly miteny, sokafo kely ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo. Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha ny fanompona mitondra fahafatesana izay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, misy zavatra kely manakona le daso toko atao amin'ny atin'ity. Bon, Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo. Fa raha ny fanompona mitondra fahafatesana azy dia le voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavany Mosesy no ny voninahitry ny tavany izay nialevona. Tsy maika izy voninahitra va ny fanompona ao ambanin'ny fanahy. Tamin'ny andron'ny Mosesy mbola tsy nomena ny fanahy satria mbola tsy tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, fa ny andalam-panatanterana ny teny fikasan'ny Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy tanteraka ny teny fikasana satria efa vita ny famonjena. Noho izany ny sokajian'Andriamanitra, ny sokajian'Andriamanitra ho asa fanompona mitondra fahafatesana ny asa fanompona tany amin'ny testamenta taloha. Raha ianao zany hiverina any amin'ilay altara taloha iantso ny anaran'Andriamanitra izay nantsoin'i Mosesy, dia efa nidifian'Andriamanitra iny rehefa tonga Jesosy Kristy izay efa nomeny alalany ianao ampiasan'ilay izy satria efa vita ny zavatra rehetra. Moïse eny andalam-pitadiavana no nisehony tamin'ilay endrika tiany anehoana ny tenany, izy Andriamanitra. Fa ianao mandray vonona tamin'izay vitan'i Jesosy dia nomena anarana tao hoe Jesosy avy any Nazareta, tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ka raha ianao zany miantsony hoe El Shaddai, Genesis toko 7:1 Andriamanitra tsy toa, io no Andriamanitra nisehony tamin'ny Isaka sy Jakoba ary Abrahama. Dia andro zareo iny
andry zareo iny fa tsy natao anao iny no za aza mitonatorana miantso an Jehova El Shaddai fa tsy natao anao iny fa le endriky Andriamanitry ny Jiosy mbola tsy nandray famonjena nisehony tamin'ny Abrahama tao anaty fanekena Elra zany koa nisehony tamin'ny Jakoba Genesis 3:30 aroy Andriamanitra tamin'ny mianga miakara ny Betely ianao ka monena any ary mandrena altara ary ho Andriamanitra izay niseho ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'ny Esau rahalahinao dia io altara io no nantsony Jakoba Elra zany hoe fiantsonan'Andriamanitra teo amin'ny altaran'i Jakoba antony manokana izy nitsoaka any Esau dia niona tamin'Andriamanitra izy dia nanangana altara izy altaran'i Jakoba zany Jehova Rafa nisehony tamin'i Moïse mbola tsy tonga Jesosy tamin'ny dia kapoka netiny fa Andriamanitra te hanasitrana ny zanak'Israely tandindo ny fahatongavan'i Jesosy dia zany Jehova izay mahasitrana anao Jehova Rafa zany hoe reo karakteran'Andriamanitra ireo atsika vakina amin'ny alalan'ny anarana izay niresahany tamin'ny mpanompony misy be dehibe izy ao fa tsy ho vakiko daholo misy be dehibe izy ao dia ireo rehetrarehetr'ireo zany raha ohatra ka jerena dia ireo rehetr'ireo tsy ao anatin'ireo le fiainana noentin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy tsy ao anatin'ireo anaran'ireo ireo fisehoana manokana tamin'ny olona maro samihafa fa Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra anehoana ny fahafenon'ny tenany sy ny anarany rehetra rehefa tanteraka ny famonjena noho izany tsy mila manonona anarana manokana izay nisehony tamin'ny olona ianao amin'ny asa fanompona mitondra fahafatesana any amin'ny testameta taloha fa manonona n'le tena anarana nomen'Andriamanitra hitondra fiainana hifandraisanao ny fiainana mandrakizay amin'izay tsy tafavilalana any amin'ny tsy tokony ho alehany any fiakofanao maretiaka ao an'Andriamanitra dia zao antsika hijery inona ny mety fiatraika an'izay inona ny zavatra lazain'i Jesosy raha ovakika eto ny anaran'Andriamanitra hatramin'ny farany lavabe fa reo altara izay fotsiny na le izy toerana na tany na altara dia nomen'Andriamanitra anarana na nisehon'Andriamanitra mivantana tamin'io dia niseho Andriamanitra nanome ny anarany mivantana na le olona nanome le anaran'Andriamanitra nifandraika tamin'ny karaktera na toetra izay nahitany an'Andriamanitra teo amin'izay toerana niona ny tamin'Andriamanitra tany amin'ny lasa mazava be ny tenin'ny Paoly nampitondray anazy eo amin'ny Korintiana 2:7-8 fa misy voninahitra le izy fa voninahitra mielevina ary nisonga nomarian'ny Paoly mihitsy ny tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra izay nanindry azy nampanoratra azy ny fahamarinana izany ao Korintiana ny hoe asa fanompona mitondra fahafatesana dia ozy Jesosy amin'izay rehefa mametraka izy ny fandinian'ny Jiosy ny soratra masina nareo mitady fiainana mandrakizay ao amin'ny teny dinianareo amin'ny fomba andinianareo azy dia andao raisokely ny Jona 5 ny 9:7-8 efa nivakiko izy ity fa averina fa androany somary amafisina kokoa ary tsindrina ny atao hoe fiainana ianaran'i Jesosy dinionareo ny soratra masina ataonareo fa ho aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary reny manambara osy Jesosy kanefa tsy mety manantona ianareo anananareo fiainana fa ngatsy efa fiainana moa le tamin'ny altara taloha ary matoa mandinika soratra masina ry zareo manam-pirofom-piainana azo hitarafana ny fisehoan'Andriamanitra tamin'izay altara natsangany mpaminany taloha sy mpanompon'Andriamanitra taloha izay naneo voninahitra ozy izy Paoly kanefa nambarany fa asa fanompona mitondra fahafatesana dia ozy Jesosy mandinika soratra masonareo resy lahatrinareo ao am-ponareo fa tsy rehetra resy lahatra sy mavitika amin'izay fianarana mitovoziny manondro marina le fahamarinana tiako lazaina fianareo mandinika soratra masina ataonareo matoa ataonareo dia resy lahatrinareo fa ao amin'izany fampianarana ny raisinareo zany mahakasika momba ny orona amin'ny altarana tsangany Moïse sy ny lalàna no eritreretanareo fa azaonareo fiainana mandrakizay ny tena fiainana mandrakizay
tariany Jesosy ny sain'ny mpianany alala ny fatosoa ny lalan'ny Jiosy. Fanambarany Jesosy fa ny tena fiainana mandrakizay révélation mahakasika an'i Jesosy, manambarany Jesosy sy fanatonana any Jesosy ao amin'ny Jesosy. Ka ny fiainana tsy natao an'izay mandinika tenin'Andriamanitra sy soratra masina. Rehefa zaraina ny teny dia mandresy lahatra foana ilay fahamarinana mivoaka avy ao. Mety misy fahendrena ampirisika anao mbola iantso zany anaran'izany satria nahazatra anao zany. Ary misy fandresen-dahatra tena mametraka hoe zay ilay fahamarinana, zay ilay efa nahazatra hatramin'izay, zay ny lalamasaka hatramin'izay. Non. Ny lalamasaka napetraka ho an'ny tokony izora mipino atao hoe kristianina dia miorona amin'ny fampianaran'i Jesosy, zay nambaran'i Jesosy, ary taoriany azy fijaliana manaraka tsara, mifanaraka tsara amin'ilay fanekena vaovao sady mandrakizay tsy maharetiaka ny fiainana dia tsy natao an'izay mahay mandinika soratra masina fa zay mandray fanambarana révélation-ny amin'i Jesosy Kristy ihany manantona azy ka mino azy. Jona 5 fikitsika teo 9:7-7. Zany no antony tsy mampetiny hoe manolotra ny fiainanao an'i Jesosy ianao. Tsy mety ianao manolotra ny fiainanao an'i Jesosy, fa ianao no mila mandray fiainana avy aminy fa tsisy fiainana raisiny eny aminao. Aza tonga manolotra tenanao dia hoe hanolotra ny fiainako an'i Jesosy, fa inona ny fiainana tolotra ho azy? Izy no manome fiainana ho anao. Ianao manolo tena fa izy manome fiainana. Satria ny fanambarana momba an'i Jesosy no fiainana mandrakizay. Tsy izy mila ny fiainanao fa ianao mila ny fiainana. Mandray fiainana avy amin'i Jesosy. Zareo filazan'ny apôstôly Paoly ny amin'ireo Jiosy, verina amin'izay tsika amin'ny Jiosy, toy ilay nambaran'i Jesosy eo amin'ny bokin'ny Jona 5 mba hanokafy ny fanamasina ny saina sy ny fomam-panahintsika ho ao anatin'ilay fahamarinana ahafahantsika misitraka ny tena fiainany. Halleluja! Zareo fanambaran'i Paoly ovakitsika io teny io rehefa avy eo amin'ny teny frantsay amin'ny Romana 12 ka hatramin'ny 2. Azafady ane mba avakio kely amin'ny teny frantsay le izy fa miteny gasy le izy tsy voatsindry atiny le hoe ho an'ny Israely le izy. Version King James. Au nom de Jésus, frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils puissent être sauvés, car je leur porte témoignage qu'ils ont le zèle de Dieu, mais pas selon la connaissance. Amen. Amen. Mahenonareo fa zany ovakiko amin'ny teny malagasy indray rehefa azo kely amin'ny teny malagasy. Rahala niriny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny, ho an'ny Jiosy na ho an'ny Israely, atao amin'ilay voalohany ihany ho an'ny Israely dia famonjena. Ino tsara miresaka izy ho an'ny Israely. Le Jona 5 mandinika teny ihany ny Jiosy, ary matoa izy milaza hoe ataonareo fa avy ao ny azaronao fiainana mandrakizay, mikatsaka fiainana mandrakizay ao anaty fampianarana sy fandiniana soratra masina daholo ny olona. Fa ozy izy zaho izy Paoly maniry ny foko ary zay ny angatahako amin'Andriamanitra mba ho voavonjy ny Jiosy. Andino fa vavolombelon-dreny ozy izy fa mazoto ho an'Andriamanitra izy tsy hainky tsaraka ny fahalalana. Zany hoe misy zavatra mandresy lahatra mazoto amin'ny fahalalana nefa anganongano le izy fa tsy mifanaraka amin'le tena juste milieu, tsy hoe juste milieu zay mantsy lasa marimaritra iraisana, fa le tena hoe juste, tena hoe izy avy amin'Andriamanitra, mahitsy avy amin'Andriamanitra, fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy misy compromis tamin'ny zavatra lasa, fa le tena pure avy amin'Andriamanitra, ahafahanao mifandray amin'le fiainana. Matory olon-dreo manana zotom-po, manana fandresen-dahatra ny olona manana zotom-po zany, fa ozy izy ny apôstôly Paoly fandresen-dahatra diso fahazarana diso. Asadiny fandriamanitra mety minitsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana izy, mety namarinina ianao tamin'izay fahatakarana nananao diso, satria nihevitra ianao ohatrany tamin'ny Saoly nanenjika ny kristianina hoe judaisme ny tena finoana tena izy, fa raha zay ny lalaka alehanao tsy hoe hanosika anao Andriamanitra handroso
ho ao amin'ilay fiainana fa manohatra anao Andriamanitra amin'izay lalina lenao mba hiverenanao amin'ny lalamarina satria ny fahamarinana tsy vokatra avy amin'ny fampianarana anganongano sy tsara lahatra mifanohatra amin'ny direktiva sy vanim-potoana efa ao anatin'ny fanekena vaovao tsika ary ny fiainana mandrakizay tsy any amin'ny alitara ny lasatsony fa ao amin'ny alitara tokana izay neken'Andriamanitra hitondra famonjena teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mpanjaka ny mpanjaka tompo ny tompo Andriamanitra mahely izy ary avy aminy no resasika famonjena sy fiainana mandrakizay ataovy amen halleloja maro ny olona misaina fa rehefa mifadianina mivavaka bakao am-piangonana izay no atao hoe mety amin'Andriamanitra maro koa ny olona resy lahatra mahita vokatra avy amin'ny finoany an'Andriamanitra ao amin'ny teny tena maneho an'Andriamanitra ianao no rehefa nazavana andreo anaran'Andriamanitra ireo dia ohatrany hoe tia merina reply izany ianao izay zavatra nitranga tany amin'ny andron'ny Mosesy nefa impossible izany satria Andriamanitra tamin'izany ny programany tena afaka ny Israely izay tandindo ny fanafanany izao tontolo izao ny alaran'i Jesosy ny domaine ny Moïse any Israely aza mitonatona anany fa ho an'ny Israely izany fa ny an'i Jesosy izao tontolo izao ty izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana tsy hovery izay rehetra mino azy fanina fiainana mandrakizay zany fiainana mandrakizay zany dia raisitsika eo amin'i Jesosy amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tsy rehetra manompo be mamaky baiboly be ozy izy Paoly ny mahalala an'Andriamanitra sakasitran'Andriamanitra fa zay mino an'i Jesosy sy nandray ny famonjena ary tonga tekohoka marina eo amin'izay le lanja ny fekofana marina masarotiny amin'ilay karazana alitara aorina sy inonao hoe avy amin'Andriamanitra nefa tsy ao amin'ny volontén'Andriamanitra motsy Romanina 10:1 ka hatramin'ny 2 va ireny zay manompo amin'ny zotom-po amin'ny fahamarinana atao mandresy lahatra kanefa tsy avy amin'Andriamanitra satria mamily lalana amin'ny fahamarinana ho amin'ny anganongano ary raha miverina ianao ny asa fanompoana tena amin'ny testamenta taloha dia nambaran'ny apôstôly Paoly fa asa fanompoana mitondra fahafatesana maro manana zotom-po ho an'Andriamanitra saingy tsy araky ny fahalalana ho izy Paoly ary teto Paoly dia miresaka ny amin'ny Israely izy Paoly mivavaka ao an'Israely mandray famonjena sy ho pura ny fiankofana fiangonany amin'ny farany ela loatra ny fiverenan'i Jesosy efa miahaka ny fampianarana mamerina ny olona ho any amin'ny altarany testamenta taloha ianao milaza fa fifoazana nefa Andriamanitra mahita fa taningazana raha vao ianao no mijoro mitondra ny sarin'ny testamenta taloha na kely azy nefa efa tonga ny testamenta vaovao hitondra fiainana mandrakizay ho anao mety hoe toléré an'izany ve Andriamanitra tsy ao amin'Andriamanitra tsisy marimaritra iraisana fa na eny na tsy fa ny eo any tenatenan'izay avy amin'ilay ratsika tandremo fa mety manana zotom-po be miaina ao anaty fandraisan-dahatra diso fa tsy fantatry Jesosy amin'ny fotoana ampakarana satria tsy tena pura ny fifandraisany tamin'ny famonjena sy ny nandraisany an'izany famonjena izany ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:4 ho toizantsika 9:7 ka hatramin'ny 9:4 ao anatin'io teny io ihany dia hiditra amin'ilay tena votoatiny amin'izay koa isika eo amin'ny latabatra androany no amin'ny teny sy hafahantsika misitraka izany fiainana mandrakizay izany satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady anamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra misy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra Kristy ilay izy fa Kristy ny farany lalàna Kristy ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino an' Jesosy Kristy ka misy fahalalana tsy mampiorina ao amin'ilay programa ilan'Andriamanitra ahafahana misitraka n'ilay tena famonjena tsy misy pentimpentina na fiketronana sanatria tsy alalana ianao rehefa tonga izy apakatranao
fiafaran'ny famarinana rehetra dia ny fisehoan'ny famonjena. Maro ny manamary tena fotsiny, manamary tena satria izay nefa nazatra azy. Tsy tanteraka ao anatin'ilay fiorena tsara nefa, satria ny tenim-pahamarinana dia manondro sy manambara ny fisehoan'i Jesosy. Raha voaseho Jesosy, vita ny famonjena. Valona ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ireo. Efa lasa ny zavatra taloha. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao. Mety mieritreritra ianao hoe ilay zavatra taloha toetra ratsy, fa fampianarana koa. Misy zavatra taloha mbola manaraka ary devoly fetsy dia mila lalina fiakoana. Zay ny tsy mahafaly an'ny Satana mihitsy amintsika, satria tsika fontsika daholo izay petsiny ampidirina eo amin'ny fiangonana ato. Ary izay hevitra tiany Satana ataraky ny fiangonana izay dia mamilalana izy ny fampianaran-diso. Tsy mampaninina azy day na onta mpanaraka an'Andriamanitra aza ny olona, fa raha vao mivelika fotsiny ny fiakofana any amin'ny alitara amin'ny testamenta taloha dia efa tsy ampitenao akarina, satria tsy feno ny fipetra na fiainana ahafahanao tena misitraka an'izany atao hoe mandrakizay nomeny Jesosy ianao izany. Ozy izy Paoly eto amin'ny 2:4, fiafaran'ny fahamarinana ozy izy, fa Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra meny. Donc ny fiafaran'ny fahamarinana rehetra dia manono an'i Jesosy Kristy rery any. Hiditra amin'izay tsika amin'ilay tena atao hoe fiainana. Inona no mampiavaka ny olona anankiray na ndray an'i Jesosy? Tena ndray izy tamin'ny fony. Bebaka ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao tena ndray an'i Jesosy ianao. Dia taoriny tena fandraisanao an'i Jesosy dia inona ny tena mampiavaka anao? Ahoana ny fidirany io fiainana io sy ny fanambarany soratra masina, fanambarany tenin'Andriamanitra azy? Le révélation tsy maneho an'i Jesosy eo amin'ilay tena mahafiainana azy no zaraiko aminao androany atao anaty communion. Ohatra miseho an'ilay izy. Fampiresaka Nicodémos, taraiky harivariva eo amin' Jesosy, tonga izy tamin'ny andro maizina, nandondona an' Jesosy ho tairina. Rehefa nifoha Jesosy namoa varavarana, taitra tampoka izy nahita ny Nicodémos nangarangarana. Dia ozy izy hoe afaka mandroso ve Jesosy? Dia ozy izy Jesosy mandroso Nicodémos. Dia mipetraka izy dia niresaka. Alleluia. Fa nifoky teo ny saika vakitresaka. Mahafantatra ve ilay zavatra nasehon'i Jesosy tao anatin'ilay fanambarana? Misy hevi-dalina mihoatra no izay fatakarana nananao ny atao hoe fiainana. Ahoana misehon'ilay izy? Andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fafito amin'ny Jaona 7. Ny anaran'i Jesosy ho Nicodémos taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon'ny maman, kibon'ny reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa ny andiny fahenina, izay teraky ny nofo Nicodémos ny dia nofo ary izay teraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao, tsy maintsy ateraky indray ianareo. Mahafinaritra dia zao afaka makao amboa indray mandeha indray ve ny olona dia ateraka. Jesosy namaly, ateraky ny nofo dia nofo, ateraky ny fanahy dia fanahy. Ka ho Jesosy hoe tsy maintsy ateraky indray. Ny dikany hoe tsy maintsy ateraky indray dia tsy hoe miverina any amboako vao miverina, fa ny fahaterahan'ny olona kay tsy ny fivoahany eo kibon'ny eny, fa ny fanekeny indray an'i Jesosy. Ny hoe teraka indray mandeha ihany ianao no teraka fa tsy indroa. Pasteur Rodolphe, azo mety nalalina loatra izay. Miala tsiny fa rehefa miaraka tao amin'ny sambokely Petera Jesosy dia tsy nakapirina teo amoron-drano izy, fa nety niditra lalindalina mba azo trozona.
ataotsika anao hiditra lalina kokoa. Dikany hoe ateraka indray dia teraka indray mandeha fa tsy indroa. Dia teny Jesosy fa rehefa tsy nateraka indray ny olona dia toy ny tsy misy eto ambonin'ny tany eo imason'Andriamanitra. Rehefa tsy nateraka indray ny olona dia toy ny tsy misy eto ambonin'ny tany. Zany mahatonga ny fanoharana ny olona tsy nateraka indray any Jesosy Kristy ho toy ny biby, considéré toy ny biby, satria tsy hitan'Andriamanitra izay tsy nandray an' Jesosy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tsy manana fiainana satria tsy hoe tsy manana fiainana satria ny hoe nateraka indray dia fiainana ny dikany, fiainana. Rehefa nandray sy mino an' Jesosy ianao dia nandray ny fiainan'Andriamanitra tamin'ny alalany ao anatinao. Fony mbola tsy teo amin'ny fiainanao zany Jesosy dia maty ianao. Considéré ohatrany tsy misy, maty. Ahoana mahatonga amin'ny pasteur ny teny an'izany? Zao no natoko 7:10. Mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy andringana sy ny rehetrarehetra sisa ara-panandro isahako. Zaho izy Jesosy tonga nananao fiainana ary fiainana mitobaka. Dia hitan'ny Paul le izy, tsika ihany no resahany mponina tao ao amin'ny boky ny Efesiana izy miresaka amin'ny mponina tao Efesosy, laza izy fa ianareo fony mbola maty ny fahadisoanareo. Zany hoe izareo olombelona nofo-mandrà fa considéré ny Saint-Esprit tao amin'ny apôtre Paul, tao amin'ny Paul apôstôly hoe ohatry ny maty, ianareo fony mbola maty tamin'ny fahadisoanareo. Ataovy miariary ny Efesiana toko 2, ny 9. Efesiana toko 2, 9. Ary ianareo dia efa novelominy, fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Zany hoe ny olona miaina ao anaty fahadisoana sy fahotana considéré hoe maty na velona, zay le hoe olona maty fa velona. Fa mahatongavany Jesosy hitondra fiainana amel, zany hoe ny résurrection tsy amin'ny fotoana isehoany Jesosy anovany anao, anangana ny maty eny am-pasana, hitafy an'ilay tsy fahalovana, fa ny résurrection tena izy dia nandraisana ho an' Jesosy, eo no andraisanao an'ilay fiainana amelomany anao. Zany mahatonga ny kristianina, ny kristianisme sy manaiky hoe ny zanak'Andriamanitra maty, fa lazain'i Jesosy hoe matory. Hitanareo, misy continuité le izy amina révélation satria ny fanambarana izay omen'Andriamanitra ara-panahy spirituellement fa tsy ara-tsaina. No zany tsy suite logique ahitana soritra ny atao hoe fahafatesana sy fananganana dia hoe maty mihitsy ilay olona no atsangana, fa tsy afaka hovainy anehoana an'ilay confirmation na fanamarina mpananganana ny vananao hitafiny tsy fahalovana ianao raha tsy manaiky ateraka so atsangany melo hiala amin'ny fahafatesany fahotana mba ho tonga anana ny fiainany velona ao anatinao. Ameo kely ny 15 ameo kely ny 15 amin'ny Efesiana toko 2. Na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy sika maty, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy ny fahavelomana antsika, fahasoavana ny namonjenareo. Dikan'izay aza miaina toy ny safotra miverina any amin'ny asa fanimpona mitondra fahafatesana, mandrosoa amin'ny fiorenana ao amin'ilay tena fiainana nomen'Andriamanitra. Satria nandinika soratra masina azy ianao ka ilalao ny fomba fijerinao amin'izay mahazatra. Ty resaka ty ny tsy fahazarana sy fanombe sy ny maro fa matoa tafiditra amin'ny fanitsina mbola misy mipetina tokony esorina. Tsy mahareteka ao anaty misy mipetina tokony esorina, le izy mety lalina ao anatinao fianonany zavatra lazaika, fa mangataka amin'ny fanahy masina mba ho azonao le fanambarana havereno ty toriteny ty. Diarao tsara reo ligne directive omen'Andriamanitra mba ahafahan'le fiainana tena iainana sy ho tonga fiainana ao anatinao. Io le fiainan'i Jesosy niditra ao aminao sy namelona anao. Rehefa natsangana ianao dia tsy maty intsony satria ny fiainana nyraisinao tao amin'ny fananganany ianao dia le fiainany mandrakizay.
dia anao zany considéren'Andriamanitra raha miala eto an-tananao ka sanatria fahafatesana ny alanao eto. Zay ny hita maso, fa toromaso ny fahitan'Andriamanitra azy. Ny olona reniky ny toromaso sy ny olona maty ny mitovy ihany e. Samy tsy mandray olona mitabataba. Zany no mahatonga anao miaina ao anaty fananganana vaovao, satria ilay fiainana taloha efa maty. Ka raha misy olona manafotoana anao tonga ohatry ny mareniny ianao tsy mandatsaka an'izy eo am-po satria tsy eo amin'ny nofo. Toy ny olona maty tsy mandre tsongo intsony, tsy mosy felaony ny olona maty raha maly anao e. Io fiainana io fiainana miaina amin'ny fahadiovam-po, tsy voakasiky ny akasony ratsy ka hivily lalana malifaty. Io fo io fotsy mora test raha mbola ao anatinao zany fona aminao fa mbola tsy nanomboka akory tsika sy nareo ary nareo sy tsika. Anaka, tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Avy ao ny avian'ny fiainana. Sambatra ianao. Satria amin'ny fotoana moaza an'Andriamanitra anao dia mety mandao ihany ty nofo ty. Fizy efa miomana n'olo anio. Dikan'izay ilay tena fiainana, ny fiainam-pananao vovontsy, nandray an'i Jesosy, miainao amin'i Jesosy, dia ny fahavelomanao dia efa manapaka eto an-tany io fiainan'io. Tsy hita fanjonana izany eny am-bavanao, satria instrument ny fitiavana mandehandehanao. Olona manana vokatry ny fanahy azon'Andriamanitra ho tazana, anome azy ny fahatsarany, tsy manamaivana fiainam-pahamasina satria ho any amin'i Jesosy. Miandrandra fampakarina fa tsy olo-kolom-poana fotsiny hoe mandeha vavaka e, no fahasoavana, ona rahalahy, miaraka amiko Jehovah Jireh. Tsy ilaina ianao manao izany, tsy manamavo ny anaran'Andriamanitra azy nisehoany tany amin'ny testamenta taloha, fa tsy antsony fa ny raha mbola velona dia ampy Jesosy. Halleluja, halleluja. Tsy dirako izay andro Mosesy sy Rélisy rehetra. I Abrahama any nahazo fantsiny, nahazo fantsiny Abrahama, nahazo fantsiny Mosesy, nahazo fantsiny Eli, nahazo fantsiny Davida. Afaka jerentsika izany amin'ny manaraka reto daholo le point nantsina azy. Noho izany nanana alitarana tsangana sy niona tamin'Andriamanitra azy ireo dia mbola olona tsy tanteraka ihany nampiasain'Andriamanitra. Dia izay mahatonga ny Paoly teny fa rehefa tonga ny tanteraka tsisy sombotsombontsony. Izay sombony rehetra dia sorona fa efa engros zao ny fitahiana amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'izay ny olona tamin'ny raha izay nalazany. Halleluja. Noho izany raiso Jesosy, ajao Jesosy, ijoroy eo amin'i Jesosy, iaino ny fiainan'i Jesosy, manarahany Jesosy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Izy no ilaiko dia izy no ilainao. Ajereo ny soratra masy, ajereo ny filazantsara, ny story. Story. Halleluja, hira bobo iny. Jereo kely iny. Misy story, jereo ny story eo amin'ny filazantsara. Fa Jesosy tsy nampianatra anao hivavaka anono ny anaran'Andriamanitra akory. Jesosy tsy nampianatra anao hivavaka anono ny anaran'Andriamanitra akory. Rainay izay any an-danitra. Tsy Andriamanitra nanganana alitara mitra-pihavanana, fa Andriamanitra efa niavana taminao tamin'ny alalan'i Jesosy. Andriamanitra nanangana sy napilitra fiainana ao anatinao tamin'ny fandraisanao an'i Jesosy, tsy mijery anao ho mpanompo aloha fa manangana anao ho zanaka. Halleluja. Tsy haiko hoe inona ny tonatonanana ho any amin'ny zavatra efa tsy tokony hojerevanao any. Raha hira ihany, terao Jesosy, terao Jesosy, terao Jesosy, terao Jesosy, terao Jesosy, terao. Halleluja. Jesosy no deraiko. Ho deraiko mandraky izagny ny agnaranao, mahaizan'izay rehetra tiany atao hoe. Ho deraiko mandraky izagny ny agnaranao, Reyo, de zanako,
deragné. C'était un mafy moana. Io fiainana io tsy fiainana mandalo fa fiainana mandrakizay. Fiainana mitohy taorinina andraisanao an' Jesosy mandra-piveriny anovanao anahaka ny endriny. Zany no fanantenantsika. Tsisy dika amin'ny fanompoantsika raha tsy takatsika aloha zany. Efa ao Kristy dia miaina amin'ny fiainana sady dia ny etỳ tany ianao. Fiainana mitohy ao amin'ilay izy mandra-piavina. Nahoana? Satria manangana sy mamelona antsika izy. Zany ny antsoina ny mpino hoe matory fa tsy maty. Efa Andriamanitra miteny hoe natory izy dia aza mieritreritra ianao hoe maty izy. Dia izay mahatonga antsika raha olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ny lasa tsy hoe ianao be lelo fa mitsikianao. Izy indray dia tena matory am-piadanana satria miandro ny fotoana anovana azy. Alleluia. Dia tsy atao mahakasika finoana hoe lasa amin'izay ny devoly raha tian'Andriamanitra avy ianao maninona ry anina ny lasa. Azahoana aloha izay lasa any mandrosoa ianao amin'Andriamanitra fa tsika manantena fiainana tsara lavitra no ny hita maso. Matoa izy lasa izay aloha ny tian'Andriamanitra. Fa ianao matoa mbola eo mbola misy ilan'Andriamanitra anao. Fa tsy hoe velona tokoa ianao ka natonga anao tena malahelo be tsy teny dia mbola tena ambary soloaka be dehibe mihitsy tena ajanony kely ndray andro fotsiny le lokana tsiro maly fa rapitsiny tsy azo hanina tsony. Noho izany aza fiainany ambany fandriny rehefa misy vahiny. Manaovatra ny Abrahama tia mizara. Ny Abrahama olona ry ambany azo terabita ry azakazana naterakanina. Ny anao olona sendra mandany fa iran'Andriamanitra mandondonao baravarany tranao na fiainanao loka. Miova fotsika fa tsy mety zany. Alleluia. Asitehaka alohan'Andriamanitra. Alleluia. Zany natao hoe fiainana. Ny fiainana dia zaraina. Ary rehefa mitobaka ilay izy tsy andrasana fa omena. Mianara manome fa mahatsara kokoa manome no mandray. Alleluia. Raha misy tezitra aminao dia tiany tany Andriamanitra. Faly be mitsy Andriamanitra. Ino misy olona fofotezitra be manao ny ataony. Dia Andriamanitra miandry wow, io izao ilay manana ny tetrako. Dia ohatran'ilay ady Jesosy nandeha tao amin'ny aviavy. Mandrompona be ilay aviavy dia faly be Jesosy satria feno tenin'Andriamanitra be ilay olona. Nandeha tao Analakely izy andreny afatra rehetrarehetra iny. Aviavy tena mandrombony izany. Dia Jesosy amin'io zany efa faly be mitsy ilay olona mora tetra iny izao. Azo teny malefaka matapatolana zao io rehefa avy eo. Tonga avy ilay avy amin'ny ratra ny any. Rapapapapapa teny tsy fantatra. Fa ny amin'ny côté iray dia ilay zanak'Andriamanitra feno fanamasina efa miteny amin'ny teny tsy fantatra sy vita batisa amin'ny fanamasina ireny. Tonga dia mamoaka teny satria izay ny endriky ny fahafenona voalohany. Azafady toko inona nga? Ianao indray diso. Izy diso fa ianao tsy diso. Ianao indray no mifona aminy. Fiainana normaly. Amen. Misy zavatra tokony atezitra. Tsy miezaka manamary tena. Zao ny alalàna fa tsy marina ny olona anankiray misy justifia izy amin'ny tenany. Izy ihany no manamarina ny tenany. Dia efa raha vao manao an'izay ilay olona dia efa minoa ianao fa misy zavatra tokony hanitsina azy. Fa zao mavesatra izy fa mila fanamasina manampy azy. Dia zao mimiena ny fitsaratsarana, tsy hitatsono ny fankahalana, mitombo ny afo ny fitiavana, ny lohalika amin'ny foritra rehefa ao anatinao io fiainana io. Satria io fiainana io fiainam-pamindrapo, fiainana feno fitiavana koa, fa tsy hoe akoha. Fiainana tia mihevitra ny hafa, fonena tahaka an'i Jesosy. Alleluia. Raha ambolave luna kamiainy ty ampy a Jesosy, ampy a Jesosy, saroany fa Ira kita
tokamina tsy hijerako rizaina tiana futra mianitanamo kusiagata ikwamina dia Jesus dia Jesus Jesus tsy anapina tsy analana rehefa misakytsika n'Andriamanitra ray pastera tsy azo atao hoe zany fafahotana miantso hoe Jehovah Andriamanitra rehefa miantso hoe Jehovah Andriamanitra dia mipio hoe rain Jesosy Kristy satria amin'izao efa misy Jehovah ny fiantsoana azy fa judaisme dia manomboka mamerina ny olona any amin'ny sorsa judaisme izay nanenjeny Paoly ny kristianisme ny kristianina ny andro farany dia ataony devoly koa izay anaovana lizo mixte ohatry ny garana afangaro amin'ny karoty nefa zavatra anankiray ny tsy itovizan'ireo ianao tsy afaka anao jus de banane amin'ny orange zany mihitsy ohatra zavatra roa samihafa ireo devoly fetsy rehefa tsy azo ny poderisy sotomotsy kelikely ery dia miheny amin'izay le fampianarana hoay tena marina zany dia raha venao zany tsy misokatra amin'ny fiainam-pananao variana manao etude ny altaran'ny testamenta taloha fotsiny ianao nefa tsy antsolona izy jereo ny amin'ny boky ny apokalipsy fa Jesosy dia nantsoina hoe lay tsito anaran'i Jesosy ny tsito anaran'i Jesosy no alpha et omega anaran'i Jesosy ny hoe lay taloha indrindra ary izy zay izy mandrakizay noho izany tsy misy ilana amin'ny altaran'ny Mosefy efa complet ao amin'i Jesosy nanombo ny fahafenon'ireo rehetra ireo ary efa nomena voninahitra ambony noho ny anarana rehetra miteny dia tsy izy fa Jesosy zay no mahatonga antsika tsy tafahorona amin'ilay tena fahamasinana satria tsy piora ny fiakofantsika rehefa piora ny fiakofanao mora ny anamasinana anao fieritreretana sy ny rehetrarehetra dioviny daholo lasa manana fomba fijery hafa ianao halleloia lasa tsy misaina ianao hoe vo mijery olona dia raha tsy saina kely zao zao ny ao anatin'ny loha inona ny idiranao mijery anatin'ny lohany any tsy mora maka zordira hafa feo very velona ery anala kely ery ampidirinao anatin'ny lohanao ao dia mahatonga anao hoe za zany tena mirehitra mihitsy ny foko te tena inona mahatonga an'io tsy tenin'Andriamanitra reny ny sofinao ampiorina ny fiainam-pananao iraisanao amin'i Jesosy anomaninao ny anjara voatendrinao mba hiainanao amin'ny apakarina fa resaka tabatabany olona ny amin'ny fiainana sy ny firehaky ny nofo sy ny filany rehetrarehetra ny ivelany ihany io zay le atao hoe manango jordira commune ianao ho ampidirina ho atokantranonareo feo avy any ivelany vantoka tsaritsika fa kely sisa dia lasa zao tandremo midimiditra amina resaka hoe andeha anao politika andeha anao an'ity anao an'izao anao an'ity mananatra anareo amin'ny foko manontolo ary fiangonan'i Jesosy tandea mididitra amin'ny zavatra sy engagement mety sanatria ampangatsika ny finareo ka tsy ampijoro anareo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataovy izay homana ny fo fataro ny marina ataovy ny mahitsy iaino amin'ny fanetretena ny filazantsara njoroa ho an'Andriamanitra dia manompo an'Andriamanitra aza manam-potoana ny oerana ny sitrapon'Andriamanitra zany mandrakizay raha samy mitokona ihany mitokona ao anaty fioboana mihitsy amin'ny fandiny tena hitokona fa mbola tsy afaka amin'ity fahatezerany ity fa namasina tsy akaiky tsony fa pio misy fahazaran-dratsany tian'Andriamanitra hoe sorony dia ozy sika hoe laha ny andro zany ve tsy laha ny andro ampandiny teny sika satria roviana mihitsy vo tanteraka da tapasy zao no lazaiko aminareo azo atao le izy rehefa manomboka avelanao ny teny hiditra ary rehefa tonga ny teny tafiditra anatinao ny fifalian'Andriamanitra dia manomboka manao zavatra
anankiray amin'izay ianao mifantson'Andriamanitra anao izay tontolo ampifaly azy, dia manomboka tsy tianao amin'izay izay tsy tiana. Na mety ianao ilay mantsambava be tsy azo teneny indray fa tonga dia tsy maintsy miteny, tsy maintsy mamaly satria avy any manakavaly boka. Ny olona rehefa manakavaly foana dia boky izy, zay boka mifanahany. Zay na Simona anie tsy boky konsaina dia lasa bokana fanampinanarana, satria raha tokoa boka tokoa ary izy ka tena diovina ka ny tena natonga ny fanasitsana tsy tonga. Tsy aleoko tonga dia nitoraka tao tongotra Jesosy hoe sitrano amin'ny abokako a. Maria Magdalena makasitraka ry amin'ny fiakovana ry nikitikitia iny menaka iny, iny menaka tsy mahita fa tsy menaka lafo vidy iny tsy tokony ariana eo amin'ny tongony, satria tsy tia mahita fity, tsy mba manao an'izany ary tsy manana fo amin'izany dia marary mahita ny hafa, mahita fity. Karazana retina inona re itiry tompo mila fana sitrana rehefa aminao ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Olona tsara fanahy be mihitsy ianao, faly ianao ary tsy misy ninina izany maliko ao am-ponao hoe mahita ny hafa tahin'Andriamanitra, mahita tsy zavatra ny tamin'izay ny alalàna hoe anomboka anaraka anao amin'izay ny zavatra rehetra. Rehefa ianao manomboka mioraka ary tsy misy fialonana intsony raha misy olona mahazo zavatra eo akaikinao hoe telefoninao efa tranainy be mitsy ancien combattant, dia ny sasa mba namoaka iPhone ohatra, dia ianao tsy mba nihira hoe iPhone i Kristy Kristy eo foana, fa tsy voafetra ny iPhone ko maninona amin'ny alina zany zavatra kitistika ane zany hitanao Andriamanitra. Alefa lasa lava loatra le izy nitsangany eo ny toerana misy antsika. Da antsika iombona latabatra amin'i Jesosy. Amen. Aloha sy ny atsikitsiky kely fa hitako nareo hoe miketrona kely tena isaorana an'Andriamanitra ny amin'ny teniny. Firy mifaly tena ny teny tamin'ny Andriamanitra. Ndre za moa tsy miteny amin'ny te-hafa mafy fa efa misy zavatra ny tananareo. Amen. Da antsika iombona amin'i Jesosy. Tiako fantatra ny fiangonana tamin'ny vidiny lafo ny dianana ianao, tamin'ny raha izay nalatsana. Ianao dia olona sarobidy lavitra amin'Andriamanitra mihoatra noho ny tenany. Eritreretany le tenany tonga nofo tsy mba nahiny fa nafoiny mba handraisanao famonjena androany. Saino izao, mety ianao le olona nahilika foana hatramin'izay, mety matsapy ianao hoe leony nataonao ny olona satria mpanoty ianao, adaly ianao, tsy mendrika ianao. Izay tonga rehetra nandatsy anao daholo, izay nijery anao dia ohatry ny nahita hoe ty ve ho avitra tsony. Fa androany ateteny ianao, misy anankiray efa nalalanao melohany fotoana natongavanao teto an-tany. 2 taona lasa izy nefa nanolotra ny ainy. Izy tsy le tonga hijerijery ny fahadisoanao, izy le tonga hanafaka anao. Jesosy no anarany. Aza vela olona sy fanafotonana avy amin'ny olona mampangatsiaka ny fonao ka tonga anao tsy ombom-po aminy. Mety manao fahadisoana daholo ny olona rehetra, avy alohan'ny olona satria olombelona mitovy aminao ihany reny. Fa misy anankiray eto androany tia hita ny fonao ary ny fandriny lalina dia nihavana aminao. Misy teny izay natao hoe anaka andolory ahany fonao. Tiako fitiavana mandrakizay ianao, izany nampaharetako ny famindram-poko anao. Mety be dia be ny zavatra nankalan'ny olona anao, maro ny zavatra tsy nety nataonao, fa tsy tonga nameriko anao tonga anantena ary mbola manantena matoa velinaina ianao. Misy antenainany aminao, afaka miteny ianao androany amin'i Jesosy. Tia hiverina aminao, tia anao ny sitraponao, tia hijoro anao, tia anao izay ankasitranao. Sokafo ny vavanao dia tenenao Andriamanitra. Avereny izay fanolora teny izay. Izay no andrasan'i Jesosy amintsika. Miafahany tena mihavana amintsika. Miafahany mba mahazo tombony amin'izay fotoana fohy iainanao eto ambonin'ny tany. Mety nomeny tanjaka ianao fa nentinao tany amin'izay tianao tamin'ny lasanao rehetra. Fa manomboka androany, io fofinaina sy hery omeny ianao io mba omeo tombony izy, hampifaly azy hanao izay ankasitrahana. Tianao izy, tsy anao io tenanao io fa azy, ary izany no anatonany sy havanany aminao androany. Izy mila
fihavanana aminao. Teneo Jesosy, tia Jesosy, manantona anao raiso ny fiainako, raiso ny foko, raiso ny momba manontolo. Mila ny fiainanao aoko ikoriana ato anatiko, aoko feno anao ny fiainako, aoko feno anao ny fahatsarako, ary aoko feno anao ny momba manontolo, satria ianinao mihitsy no ilaiko. Jesosy eo, tsy saraka aminao ntsony ihany, fa hiaraka aminao ary ianao ny sitraponao mandrakizay. Misaotra Tompo fa tia ianao. Amen. Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny mofo dia izay tianitenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatsiarovana. Misaotra azy. Misaotra Jesosy. Tahaka izany mpion-dranom-boaloboka. Tia ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka novinareo mihinana amin'itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo mandra-piavana. Tadio fa mihodina aingana ny fiainana, mandeha aingana ny ora, ny andro miazakazaka, mifono vanim-potoana mba hatonga ny olom-bo fidy fantoka tsara ho ampakarina. Samy manana ny fatohan'ny olona arakaraky ny herison'ny andro. Araroty ny andro azo anaova-tsoa miaraha-tsoa fiainan'izao. Aoka ny fony izay rehetra lavitra mba nakaiky azy. Aoka ny fony izay rehetra mifantoka amin'ny tany mba hiandrandra Andriamanitra. Aoka ny fotsika ho tanteraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy naniraka hitory teny hanasitrana ny tany. Tsy profesia hanasitrana ny tany na Madagasikara no avy ompon'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra raisitsika dia ny hoe isika olon'Andriamanitra amaly ny antsiny hiala amin'ny ratsy fanao, hanety teny eo an-tongony, tena hiova fo marina, aneo azy mba ho fantsona, amoaka toetrany, dia hozy izy avelako ny elony, hiaino azy any an-danitra dia ho sitrana tany. Izay mahatonga antsika tsy miazakirena misasatra hitory mba ho tonga amin'ny fifohazam-panahy. Fa tsy maninona na mihiboka kely azy mba ho fantsona ahafahan'Andriamanitra miteraka an'izany. Satria ny fifohazam-panahy tsy avy ao amin'ny teny toriana tsara lahatra, avy ao amin'ny toe-po miova no miteraka an'izany mipita ho an'ny hafa. Afaka ianao ho fantsona azon'Andriamanitra ampiasaina niza niza rehefa manaiky ianao no tonga amin'izany fotoan'izany. Manomana tsika ny fiverenany, manaiky tsika ho fantsona am-pelantanany, fa ny fiombonana aminy ataontsika tomombana sy mihoatra no ny faniritsika ny atsapa fa misy eo amin'ny fiainantsika manampy antsika sy manohana antsika izy. Raiso ny fiombonana amin'ny famelan-keloka izay resantsika latabatra aminy misaora azy. Jesosy Tompo, tena misaotra izay fa ianao anatinay, mampatsiaro anay ao anatin'ny fandraisana hoe nandatsaka ny rano tokoa ianao ary nety maty teo amin'ny toeranay no ny fahotanay manao ny mifankasitrana mandrakizay. Amen. Maoriana ny filazana mahazo toerana aza misy metsika fa mbola mifampivavaka isika. Alleluia. Miara-patsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anao tanteraka ny fanatitra, fahavolan-karena, sakrifisy izay rehetra ao am-ponao an'Andriamanitra. Mino aho fa manakambara amin'Andriamanitra ianao raha anatanteraka izany fanatitra izany. Ampiarao amin'izay fanatitra ataonao ny fonao, manakambara amin'Andriamanitra ianao ilaza azy fa mifandray ny fiainanareo mianaka. Dia tanterao am-pifaliana, tanterao am-pitiavana, izany ho voninahitry ny anarany. Takizao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana. Ny pasteur sy rehefa avy eo dia marina ihany koa fa somary mijanona kely etsy ambany etsy noho ny amin'ny fandaminana ny zatra kely iarahantsika manatanteraka. Dia mba mijanona kely ny pasteur sy ny rehefa vita ny fotoana ihany koa rehefa avy eo, tsy rehefa vita fotoana fa rehefa avy eo dia ny manana anniversaire tamin'ny volana marsa teo
dia entina mbavaka omena tsodrano ihany koa rehefa avy eo. Ny fotoanan'ny tanora sy ny ankizy dia tanterana rehefa vita zao fotoana zao dia ny fotoanantsika eto ihany koa ny fotoanantsika misy ny latsinainy, talata, larobia arak'izay efa nolazai ny mpijoro vavombelona matetika teo, misy ny sekoly eto amin'ny asa fanompoana dia etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage misy an'izany isaky ny latsinainy, talata, larobia amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny valora sasany, amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny valora sasany zany hoe ho an'izay miasa mety hoe afaka mamonjy kely eo aloha anao dia mandeha, ho an'izay afaka mamonjy hatramin'ny farany zay ny tena tsara indrindra. Dia latsinainy manokana natokana ho sekoly famahana olana, ny olana mety misy fa Jesosy talohan'ny olana rehetra. Dikan'izany ny vahaolana efa vahohana fa miandry anao Andriamanitra. Araka ny mahasekoly azy dia mianatra isika, tsy hoe mianatra fa misy ny olana fa mianatra fa misy Andriamanitra afaka miatrika izay zavatra rehetra tokony hatrehana. Ny talata manokana sekoly mpanasitranana, ny alarobia sekoly ny tokantrano sy fanambiana toetra etsy amin'ny super U Analakely daholo zany afahantsika manararoatra, sisy écolage le izy fa mety saingamba ny atahorantsika reto hoe tena aloha tsy makany fa sao dia takina amin'ny faran'ny volana hoe tia ny écolage fa tsy misy tompoko, sisy fanerena atao any koa, sisy zavatra mety mampatahotra koa any fa tonga dia mahafinaritra betolo vao tonga anao dia meme. Alleluia. Isany efa nanatrika sekoly tsika teto mba tsy hagnano tanany. Alleluia, misaotra ny tokoa an'izay tsy nanatrika hatreo ngefa andrama fa tsara Jehova rain'i Kristy. Alleluia. Dia zay ny fotoanantsika ny fahafahantsika miomana ihany koa ny amin'ny fampakarana dia misy ireo fotoana maromaro vitsivitsy zay afaka tanterana ho an'izay tsy misy fiangonana dia afaka mamonjy fotoana na la sabotsy hariva na lahady maraina na lahady hariva. Maromaro izy ireo zay tadidiko ezahako tadidina ny amin'iny RN iny zao dia misy fotoana eny Ameritsiatosika, misy fotoana any Epefy, misy fotoana any Arivomamo, misy fotoana hatrany Antsirony Mandidy. RN2 indray misy fotoana manomboka eny Ambomanga kely dia any Toamasina koa misy mpanompon'Andriamanitra. RN4 misy fotoana eny Mahitsy, misy fotoana hatrany Majunga. Inona ny RN mbola tsy vitako? RN zay rehetrarehetra. Ny eto Antananarivo renivohitra misy eo Antanimena, misy eo Fort Duchesne dia antanora mpanompon'Andriamanitra. Fa reny fotoana ireny mbola veriko indray tsy hoe tsy manan-katao ilay olona dia mba te hifankahita fa ny tena marina te hifampitantantsika ho any an-danitra. Amen. Misy teo any an-danitra aza matahotra fa tsy hoe faty-rapitso ane zany teo any an-danitra zany tsy izay le izy fa hoe ho avy ny fotoana dia miara mifampitantantsika. Amen. Zay fa ny akaikinao tsy ho faty-rapitso anao hoe amen. Amen. Fa amin'ny fotoanany hoe sao dia za dia tsy maty mihitsy zany fa dia eny amin'ny fotoanany zay mandra-piavin'ny tompo dia karakaraina eo foana amin'ny fiainantsika. Aza dino fa misy foana koa ny FM 90.8 isaky ny adiny ray misy toriteny fohifohy zay tena mamerimberina indray ilay zavatra efa voaraintsika teto. Dia misy toriteny foana koa maraina atoandro hariva. Raha zay ianao ohatra mihinana fanafody dia mba mihaino kely maraina atoandro hariva dia tsakotsakoana tsara ilay izy dia asiana rano kely dia hitanao fa tena mahasoa ny toriteny zay averimerina. Misy ihany koa ny HVKL events ny amin'ny tambazotra tserasera. Rehefa tena tsy afaka ianao, averiko indray, rehefa tena tsy afaka ianao manatrika ny sekoly na manatrika ny fotoana tahaka izao dia misy direkta afaka jerenao sy henonao dia ohatra ny tahaky mbo mahare ihany ianao rehefa tena tsy afaka. Fa ny tsara dia ny fanetretena manatrika ny fotoana tahaka an'izao. Zay ny fandaminana dia endaontsika hitsangana hivavaka ary anolotra zao fanatitra zao. Injiro ty aloha anaran'ny tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay tompo, mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra zay ataonao eo amin'ny fiainanay. Ninninona mety zavatra mety mbola tsy voarainay, na tsy hita amin'ny masonay, na tsapanay, dia fantatray fa Andriamanitra
tsy manary namana ianao. Zay tsiraray avy reto matotongeto dia namanao, matotongeto zay dia milanao. Dia taio ny tsiraray avy topo afaka nantanteraka ny fanatitra favorokarena sakrifisy izay tao am-pony Andriamanitra. Dia raiso zany ho anitra kasitrahany voninahitry ny aranao. Aza vela izy diso anjara ny tsirairay avy. Ianao mahafantatra izay zavatra ilainy tsirairay avy. Ianao koa mahafantatra ny ilainao Andriamanitra amin'ny tsirairay avy. Dia aoka ifanojo zany a, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Ataontsika tehaka mafy a, voninahitra Andriamanitra, aleluia. Aleluia. Mafofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Tena loharina avy eo anatin'ny fonao dia teneno Andriamanitra. Za Jesosy a, za sy ny fiainako dia ho ao aminao mandrakizay. Naiza naiza misy aoriana ny ty androandroany ty, neny an-dalana na any am-piasana na any an-trano a, dia ataovy tsapako foana hoe eo amin'ny ilako ianao. Aleluia. Atsangany hoe ny tanan'izay vonona hoe tena vonona raha zao ny trompetra, tena enao mihitsy ny fona hoe raha zao kosa aloha ny maneno ny trompetra izay vonona mandeha. Matombatra hoe ny tanan'izay ohatran'izay. Andao raha aloha ataontsika izay hiry izay dia vavaka sika aorianan'izay. Aleluia.
teneno Andriamanitra tena faly aminao a ravoravo any amin'ny fanambaranao sy ny sitraponao. Halleloia. Misaotra Jesosy, tena tianay ianao, miaso amin'ny fiainanay ianao, aoka ny fahasoavanao, ny fahatsaranao anampaka eo ny fiainan'ny olonao tsirairay avy. Aoka izay tranona sy mangety eto amin'ny fahamarinana tonga eto androany hovokisanao ny zavatsoa eto amin'ny fanatrehanao izy, kasio ny fiainany izay manan'olana Andriamanitra, aoka isitraka famahan'olana avy aminao, izay marary aoka ndray fanasitranana avy aminao, izay rehetra manapahatsapana eto andrano hoe mila nikasika ao kasio momba azy manontolo, izay rehetra tena maniry anona fiovampo Jesosy amin'ny alalan'ny fananao masina, aoka hiasan'ny parakletosy ny Saint-Esprit na ny fanahinao hiditra tsehatra ao anatin'ny olona, anova ny fiainanay, esora ho tamora mahazo rehetra Andriamanitra, ongoto ireo zavatra tsy araka ny sitraponao sy tsy nambolenao rehetra eo amin'ny fiainanay. Menay alala renao fanahy masina hiasa mahery anovanay, tsangano zay aoka hijoro ao amin'ny fiainanay ny fahatsaranao, aoka hiseho amin'ny fiainanay ny voninahitra ao, mangeta hitasinoananao isanandro zay, aoka tompo hitombo ny afo ny fitiavam-bavaka ao anatin'ny fonontsiray avy izay tonga eto, aoka tsy ary tena hoe very fotoana rehefa mivavaka fa tena higanye fotoana amina zavatra hafa ankoatra ny fiombonana aminao ny tsirairay avy eto, aoka izay na ny ampiasana naiza napahatsapana fa tena tsisy dika ny fiainanay raha tsy manatrika anay ianao, raha tsy manotrona anay ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ianao ilay izy ilay mifonay sy irinay. Dia aoka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao ho tanteraka ny fiainanay mifanekena vaovao sady mandrakizay izay najoronao tamin'ny andranao an Jesosy ho mpamonjina, misaotra ny amin'ny famonjena, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny fanafana, misaotra amin'ny tanjaka, misaotra amin'ny hery, misaotra amin'ny zavatra rehetra, izay zavatra rehetra efa azonay atreto dia hisaorana ianao, tsy maninona na mbola mety misy tsy misakafo azy fa nomenao vatana sy fahasalamana mbola misy apety, tsy maninona na mbola tsy manan-kitafo koa azy fa mbola nomenao tena isan'ny velona, mbola afaka hotafiana. Misaotra Jesosy fa maro ny te handeha lavitra hiazakazaka fa tsy manan-tongotra afaka hitondra azy. Misaotra Jesosy fa maro mbola hoe te mba hahita fa nefa tsy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay izany fa androany aoka indray ny jamba ahiratra, dia aoka ny alembo atanjahana, dia aoka ny tanan'Andriamanitra izay tsy afaka mandray afaka andray, aoka izay vizana rehetra ho atanjahana, aoka izay marefo rehetra ho mehoery Andriamanitra. Mino androany fa ny fahafenon'ny atao hoe fiainana amin'ny fanatrehanao sy mikasika tokony ny olonao ianao nanao an'izany, mba homena voninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta, dia raina mandrakizay tompo ny anaranao. Amen dia amen. Misy olona eto reko fanamasina miteny amiko amin'ny colonne vertébrale misy problème na fifitosana kely le izy dia misy douleur rehefa indrindra reraka ianao, miteny amiko Jesosy ny sitrano zao hono ianao, dia mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fahitanareo ny Jehovah ka iaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, mananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao. Tongava aty ny tompony anniversaire, atsangany tana izay tompony anniversaire no amin'ny volana mars rehetra, avy zany amin'ny volana mars makanisa ty aloha ivavaka ho anareo zay. Ani Jesosy
fa hivavaka ho anareo zay tsika rehetra mety sy natanantsika dia mivavaka ho anareo sy tsodrano amin'izareo ray misotranao fa ny tombonandro na ny tombo-taona tsy avy amin'ny olombelona fa avy aminao. Betsaka Andriamanitra te ho velona androany fa tsisy velona androany tsony fa efa tapitra ny antom-pisiana sy ny lana ho azy eto ambonin'ny tany. Tsy ratsy ny fankanesana ny aminao moa ilaina koa mbola velona izay amita izay zavatra tokony ho ataonay eto ambonin'ny tany. Sodrano izay Andriamanitra androany ny amin'ny fisaorana feny, ny amin'ny tombo-tsom-pahasoavana ny mena ho an'izy ireo, ny amin'ny tombonandro tanjaka mbola afahan'izy ireo mijoro manompanao manakarivo. Tsofina rano ireo Andriamanitra ho ela velona ho ampinonao amin'ny zavatra rehetra tahaka izay nambinina ny fiainam-panahiny ihany koa. Aoka no fanekena rehetra mbola antom-pisinana ny azonanao azy sy ny tehirizanao azy mba ho tanteraka amin'ny antom-piainany eto amin'ity tany fandalovany ity ahafaly ianao sy ianao ny sitraponao. Ho tanteraka ny anisan'ny andronareo ho ambin'Andriamanitra ny any asan'ny taninareo. Andriamanitra ny hiasa mahery amin'ny fiarovana amin'izay zavatra efa tanteranareo voninahitry ny anarany. Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika izay efa naniraka ny zanany hamonjy antsika. Izy atanteraka eo aminareo ny antom-pisinareo sy ny tanjona nanaovan'Andriamanitra nareo eto ambonin'ny tany amin'izao andro mbola nomen'Andriamanitra nareo izao. Aoka ho tombono an'Andriamanitra ny fisin'ny tombonandro omeny anareo dia mandana fa ho fenonisan'ny andronareo ary ataony mitafitafy ny vata fitehirizanareo ao an-trano. Ninona ilainareo dia izy ho lohalalina sy ho vodilalinareo. Izy no ambony indrindra ny fanomezana ny raisinareo ary azo kantoka fa tsy amelinareo irery izy fa tanteraka ny teny hoe ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Niza tonga eto androany ka mila nikasika Andriamanitra ianao. Teny amiko Andriamanitra hoe raha misy marary eo aminareo dia hosotran'izao. Alleluia. Nen'Andriamanitra mantsy ny kadoana mizara fanasitrana manafaka ny olona noho ny fahasoavany zany ary matoa izy miteny dia izy no manao azy fa izay hitenenany dia hanambarany fotsiny izay zavatra tiany atao amin'ity avabavo an'Andriamanitra. Noho izany raha izy konfirmena fotsiny lesy efa tanteraka dia mandehana ny anaran'i Jesosy fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Raha izy amin'ny anaran'i Jesosy konfirmena fotsiny efa tanteraka izany ho voninahitra Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy Kristy efa azadino fotoanantsika amin'ny herinandro latsinainy talata larobia tsy amin'ny soperoa analakely amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny valora sasany ary eto amin'ny tranom-pokon'olona ny zoma hariva sy ny sabotsy maraina tahaka izao. Eloha tompoko.